Ka mahaizany io ny nanaka fa zao ny lahatra tsy fidy no andrainao akory no faty tamin'izao zavatra izao fa nisy ireo mpisompatranaka izay misy. Fa dia inona loatra ry tatatony nahatonga ny dada niditra tamin'io asa mampidi-doza io Izao ko ny vola tsy azo akory nefa ny tena maty. Tsy izany anaka fa nisy fifaninanana ne nampanaovan'ny ministera misahana an'ireny vakoka taloha elabe ireny. Dia ikaroana vako-drazana efa niafy ny elabe tany izany kanefa mbola tsy fantatra na mbola tsy nahita mihitsy io ary toy ny hoe trano mpanjaka taloha be tany izany sy izay zavatra mety ho nifandray tamin'izany ka fikaroana tahirim-bakoka ireny manko anaka izay izany no tena marina izay no nanaovana fikaroana tamin'io. Dia atao inona nefa hono izany ary dadatoa? Oay ka betsaka anie no ilana an'izany anaka ka ary ny fisian'izy ireny amin'ny toerana maro angeny tena manintona mpizahatany betsaka ihany koa ary mampiditra vola vahiny tena be dia be misy ka mampandroso ny firenena iray fisian'izany anaka. Dia rehefa nisy ary io fifaninanana io dia nosandaina vola be tokoa an'izay mahita toerana anankiray izany hoe niaina amin'ny mpanjaka taloha sy ny mombamomba azy kanefa mbola tsisy nahita ohatra. Fa dia vola be manahoana loatra izany ry dadatony dia nahataitra ny dada? Misy ihany aloha anaka. Izany ka tokony nahavita vola telo lehibe mihitsy ny tambiny men'ny fanjakana izay olona mahita an'izany ohatr'izany tombatombany. Vola be tena saika mba niadana tokoa izany izay mianaka raha vitan'ny dada soamantsara izany fikaroana izany ry dadatoa. Tena niadana tokoa aloha nareo hoe tena niadana mihitsy saingy trahadoza-tany moa izy ka dia izao namoy ny ain'izao mihitsy ka atao hoany. Fa inona nefa ny tena nahazo azy? Ka efa nadiva ho vita izany ilay fikaroana anaka. Izany hoe efa natonga tahirin-kevitra maromaro ihany izy tany noho izy nisy namono tampoka iny ka. Ka mety ho setrasetra an'ireo mpiarina ve izany ry dadatoa sa nataon'ireo olona tany hoe manam-bola be any am-paosiny ihany izy dia izay no namonoany azy sa ve angamba anakako hoe zareo samy mpikaroka izany nanao mety hoe fosy vola be izy rehefa avy eo. Ka izao anery ingola eo izany loa maro koa angery tsy dia nahita fianarana loatra tamin'io toerana nalehana io izany ka mety ho avy amin'izany satria ataon'ny zareo fa hanososy ny fomban-drazana ianao raha mity mafy manko ny azy ireny amin'ny toerana sasany ka tena dia mba hono ary inona nefa fikaroana mba hoe efa vita ny data tamin'ny talohan'ny nahafatesana iny lazaiko anao fa efa madiva ho vitany daholo anie ny fikaroana rehetra n'ilainy mba azona manamarina fa tena tahirim-bakoka tokoa io hitan'io iny izy nisy namono iny dongola dia tsy nitsahatra ny fandefa vaovao foana mantsy izay mirahalahy tamin'izany. Ka tsy ho very momoka fotsiny izany izao izany fikaroana efa mba nandaniany dadany herim-pony sy namozany ainy ohatran'izao mihitsy izany satria izy aza maty. Tsy izany kosa ka mety tsy ho very izany raha toa ka tohizantsika ny asa efa natombony azonao. Tohizantsika hoe ry dadatoa? Ka isika no anohy azy raha ohatra ka azo ireo vola be nampatenainy fanjakana raha tiatsika ny azo an'izany. Avo tsara nge anaka fa tsy mba namela lova be ho anao izy satria hitanao moa fa tsy dia mba nanana ny ampy loatra izy teo amin'ny fiainany ka io zavatra io izany no toy ny lova mba hanomeny anao kanefa dia velovelomaina foana velongola. Ka amin'ny fomba ahoana moa ry dadatoa no hanohizantsika an'izany ka izao anaka efa mba nisy sori-dalana hitany kely ihany ho aho tamin'izy io dia izay fotsiny ange ny tohizana dia izay ihany. Mbola tsy mora ange izany ry dadatoa ka na dia niady amin'ireo olona ireo aza ange ireo olona namely anazy taloha ireo fotsiny aza ange dia efa hoe hanahirana antsika ahoana no ahafitana an'izany. Angamo isika dia hiady aminy odintsika tsy fantatra fotsiny izay zava-nisy taloha tany mody zavatra hafa misy no ataontsika rehefa tonga any ka fa tsisy hoe manao ny zavatra nataony akory isika anaka. Ny azo ireo olona namono ny data no tena mba tiako fantatra mihitsy ry dadatoa. Ka raha tsy tonga any moa ve ianao aiza azy mahafantarana an'izany anaka. Ka dia ahoana ry izany no ataontsika mianaka ho any ihany ve tsika sa ahoana? Izao no atao hoe aleo aloha za rery no andeha any ka rehefa hitako fa misy mazava tokoa ny toedrara any dia manafatra anao ihany aho sa ahoana izy ndrika. Ena ary fa dia izay izany ry dadatoa vonona re izay izany misy anaka fa raha pitso marena be aloha izany dia efa lasa dia karakara tsara ny atao tanàna anaka. Herinandro sahady izay nandehanan'ny dadatoa tsy mbola nisy vaovao aloha hatramin'izao.
Kanefa nge dia tokony mba efa nandefa taratasy izy. Za tia miasa loha rehereto fotsiny ko. Asa zao izay mahazo azy ihany. Sao dia mba fantatr'ireo olon-dratsy ihany ary izy teny fitaindry zareo any koa. Misy itovizana be mantsy ny endrika izy mirahalahy reny ka tsy saro-patarina mihitsy ko. Kanefa dia tsy mba hisy olona pita vaovao amiko ve raha toa ka nisy an'izany? Ndre, ay ve nisy taratasy tonga e? Avy ay zary. Avy amin'ny tatatoty. Aleo aloha vakinaingana. Any Ngola mamangy. Betsaka tokoa ny vaovao aty. Tena nisy sorodalana lehibe fa fitandrainareo tokoa taty anaka. Betsaka koa ny fanantenana. Koa tongava aty ianao. Ary mamantana ao amin'ny lehilahy iray atao hoe Dadakoto fa izy no hanoranao izay mety ahitana. Manao veloma. Ay, manao volamena eto an-tanàna io rangahy io ka maro-pahalala. Ko te miandry ianao aho izany anaka fa tsy maintsy ho vitantsika ity raharaha ity. Dia anaka reny sika. Atovy ambony foana ny moraly fa tsy ho ela te ho afaka amin'ny fahantrana sika e. Hoe Dadato. Ay, tena vaovao tsara tokoa izany ka. Ho hitanay ihany izany ny hanohizana ny asa efa natomboka tata. Dia anakarena tokoa izahay. Tsy angatakandro mihitsy fa raha pitso dia raha pitso ihany dia efa lasaka. Mba maika koa angesa amin'izao raharaha izao e. Efa mba ela ihany izay nitsaliana izay ka. Dia raikitra izany e. Aleo aloha tonga dia hanomana ny entana ho entiko aloha izao fa raha pitso izany dia roso ny ity. Tonga so eto amin'ny tanàna ihany aty. Lavitra ihany aloha ilay izy ratin'iny. Amin'ny andro sindray tena ambony fiara foana. Ary marisaka be ange izany tsena ity izany. Tena be dia be mpivarotra tokoa. Mila tsy hifandrenesana mihitsy ny tabataba eto. Eto tokoa izany ny tsena. Karazan-javatra maro mihitsy manodidina eto. Toy izany izao ohatra ataon'ny olona izay mandalo ity fahatsiarovana mety ny mopy, vonin-dalina. Izay no mivarotana azy eto. Mahafinaritra aloha ilay tanàna e. Oay, dia variana jery tsena teto fotsiny fa tsy mitady an'ilay olona marina. Dadakoto mpanao volamena. Azafady hoe radada? Ahoana izay anaka? Hono atoko sao dia mba mahafantatra olona atao hoe Dadakoto re ianao e, mpanao volamena no asany. Ay ve. Fantako tsara izy ka. Ay kosa. Be mpahalala eto ange iny rangahy iny. Izany io? Ahoana? Ino moa ianao? Zafikeliny. Zafikeliny? Mba tia mangy azy fa efa ela izay no tsy nifankahitako. Ay ve. Zao ary. Andao ary ianao anaraka. Andao fa atoroko anao ny tranony. Ay, dia misaotra anao mialoha rery dada. Ay kosa moa tena fantatro ny lehy tokoa izy ko. Tsy very mihitsy aloha anaka raha vao manonona ny anarany a. Izany. Tsy misy tsy malala azy eto an-tanàna na ny zazakely vao minono azy. Izany ve. Andao e. Andao fa ateriko ano mihitsy ianao. Fa mbola lavitra eto nga tompoko misy ny tranony. Efa ho tonga angesika izao e. Ay kosako. Eto ny miditra dia tonga ao aminy tsika. Indray. Fa ngamo olona mpanankarena be izany olona izany. Totrano be mezimezina sy voadidina tamboho be ity tondran'ilay rangahy ity ako. Ohatrany tsy mazavazava izao ka. Sa kosa no izy hoe
mpanao volamena dia manana trano be ohatran'izao. Ary toa tsy dia niteniteny kialakely. Aza matahotra fa tsy maintsy mahita azy re ianao e. Rehefa mamirapiratra tsy misy ohatran'izany atao tranony ray manontolo hatrany tokotany hatrany ivilany ny aty anatiny. Jery izany izy mikorotana amin'izay malama be, ny trano malalaka be, sady mbola miakatra ny tongotsy-kodina lava be itony koa. Tena tsy mba zany olona zany mihitsy no atoka. So dia mba zary mitondra an'ilay rangahy ahy zany. Efa tonga sisa. Misy azy. Mandrosoa fa io izy. Oay, tsy... Io hitany didiko a. Saotranao rabatsy a. Eny ary. Eny ary. Fa zany, ianao moa zany no izy aloha e. Ngola no anarako e. Fa tsy ianao ange ilay olona tadiaviko fa i dadakoto e. Ka so dia mba diso adresy ary le raha. Tsy diso adresy mihitsy izy akory fa ato mihitsy no mitady ianao e. Mitady aho e? Iza no mitady ato? Zah no mitady ianao. Ianao? Fa iza moa ianao? Zany maheva sora tianao fantatra e. Zah no isan'ireo mpanan-karena indrindra eto an-tanàna ka mba tiako ny resaka aminao raha toa ka sitraka ao e. Azafady indrindra tompoko fa tsy afaka ny resaka aminao aho satria sady olona tsy fantatra ianao no mbola maika hitady olona ihany koa. Tsy misy an'izany kala, mila miresaka aloha sika. Fa inona marina aloha no tena hitadiavanao any dadakoto e. Dadabeako izy ka mangazo no antony natongavako eto. Tsy marina izany mandanga ianao. Ngeny atondianao eto e. Tsaro fa mahana pitikily maro ahy eto. Izay vahiny petra eto an-tanàna eto sy mahafantatra izay atondiany. Ka ahoana? Mbola tsy raha izay tena atondianao ihany ve ianao e? Efa voalazako anao ange fa izay no atondiako e. Mba miseho mavava koa kialakely ty izany. Abatsy a! Fa izy kely aloha ty fa mianatra ny mavava e. Eny ary tompoko. Andao ianao ry kialakely. Andao aty. Andao. Ho faizindreto eto tokoa. Inona re no ataoko e? Andraso fa hitako ny hevitra. Atosoko an'ilay enjerany any tokotany any ty tavim-boninkazo eto am-baravarankely ty fa so dia mba mety misy mahafantatra ihany. Sady tonga dia arabe moa ny ao ambany eo. Zay. Andao aingana ry kialakely fa izay ilozana miana any eo a. Andao. Ao. Idira. Zay. Aloha misaitsaina tsara mbavy rehefa avy eo. Andriambavy. Io zany ilay voalazan'ny dadatoa fa andriny eto tanàna. Tao efa nilazany izany tany kokoa mantsy izy indray andro raiko. Io zany ilay mifaninana amin'ny dada. Ka zay zany vao lozany fa tsy ho ataony ho afa-be leto. Mety ho fatony koa aza raha izao no izy. Inona re no ataoko e? Dia ahoana amin'izay raha matokelin-golo. Efa niova-hevitra sa tsy? Volana niresaka amiko tsara amin'izay sa ahoana e? Inona nefa ny tena ilanao aloha e? Tsotra e. Hitany ty peratra eto ambony tabary ty. Jereo tsara. Misy roa izy reto miaraka. Zany hoe mpivady zany e. Ny ray zao ty efa eto amiko ty ka mbola miandry ny vadiny a. Ka minona fa any amindry ny vadiny izy ty satria indriny zanak'ilay rangahy azoko azy ka tsy maintsy napetrana any amindry zany. Ahoana? Mitovy amin'ilay peratra ny dadatoa mihitsy io peratra io. Efa naseho an'ny dadatoa hamantsy izy iny talohany nandehanany. Raha tsy diso atao ohatran'ny natsofony ato amin'ny sisiny ty poketrako ty mihitsy aza ilay iziko. Sady nafatra farany mafy mihitsy mba tsy ahavoaboaka koa. La misy ilana. Ary nahoana iny tsy mamaly e? Aiza ho any vadin'ity peratra ty? Fa misy inona ary any ambony an'izany no mahatonga n'ity tavim-boninkazo ty minjera ty ambany ety e. Tena mino fa misy olona mila vonjy angambany any matoto izao fitrangan-javatra ka. Aleo aloha iakarako any mihitsy zany ke. Tena tsy mahazavazava mihitsy zao ka. Tsy mahafantatra an'izany re madamo. Nahoana iny no tsy ahafantararandre an'izany e.
dia inona fotsiny ataondry aty raha toa ka tsy mahalala zavatra momba an'izany tri e. Ka efa milaza aminao ange za fa tsy mahafantatra an'izany aho ay. Rabatsy savao ty zazavavy ty. Ary aza vela raha tsy hitanao any aminy vadiny ty peratra ty. Aitenenao. Aorika alakely. Avetso savaina. Oka re tompoko. Tsy malala ninina re ay. An'izany e, savao rabatsy Ao savaina ianao. Tompoko, aza atao ohatran'izao. Aza vela mihitsy rabatsy atao savao daholo ny tenany manontolo. Tsy maintsy any aminy iny peratra zay. Avoay kalakely. Avoay zany zany zavatra zany aloha nanaovako ny ataoko e. Tsy misy an'izany ho aty e. Dia hita tsara zany kalakely raha zany no izy ka aza mampizaly olona ohatran'izao rangaty avy aloha io olona io. Fa inona koa no ataonao ty an-tranoko ty ry miasa? Ka manao ny tsirariny ianao dia tsy maintsy miditra e. Alalana avy zazavavy kely toy ve dia vitanareo ny ampiasa hery toy izao aminy? Tsy misy idiranao any fiainako e. Zay ny fantako fa mety ka anao inona ianao? Anao inona? Tianao fantatra tsara? Zao ary ny tiako atao ka jereo tsara. Andoro zazavavy andao manaraka ianao ndao. Indra vatsy atao jerenao fotsiny. Zay iny avy ve dia arisanao e sambory iny sambory. Ka tsy zany ine mademoiselle fa tsy misy fahafahazany rabatsy tena lehilahy tsy misy ilana azy misy tony. Iny avy dia tsy voatananao. Azafady re mademoiselle. Sendra ny tampoka tsy mahalehilahy koa ngia. Inona moa zany fa tena lehilahy mohaka mihitsy ianao hoe lany fotsiny ny voloko na anaramana-anao. Any orinany akampaza raha zao no toy na zaho aza tsy voampinao intsony. Toko re nomeko anao madefa hiezaka any aoriana. Ataoko tsy misy tafiditra tsony eto. Omeko baiko daholo ry zalahy mba hanamafy ny fiambenana. Enao no mba tena hitokisako ny lehibe ny mpiampina eto kanefa dia toa enao ndray zao nadiso fanantenana. Raha mitoy zao dia ho fonga ny mpangalatra avokoa reo fananako rehetrarehetra reo ka. Aiza kosa e. Enao tsy manan-kery akory. Zay olona toandry miaga reny ve dia tsy dia reny dia ampilofika anao. Mino ahy re enao madefa tsy sonony toy ireny ao rehefa anao ezaka mafy mihitsy izay mpiambina iambona nyty rovo ty mba tsisy ohatr'ireny tsony. Hitako ao indray zany fa zao aloha dia tsy maintsy ataonareo izay azona n'iny tovavy iny eo an-tanany miady. Aingana ianao e. Tena saika zava-doza nahazo aty raha tsy tonga haingana ianao tena misaotranao ihany aloha e. Tsy misy sorana akory zany raha matokely vonjaina ihany iny nataoko iny. Na dia izany azy fa hono aloha. Izy no anaranao ary ianao nga vahiny eto. Ingola aloha no anarako e. Ingola? Dia vahiny eto mihitsy Tsy zany mantsy fa nisy namono taty amin'ity toerany ity reny ndraiko e. Dia mba te hafantatra an'izay navitan'izany eloko izany ve fa raha tsy mahadiso nanao inona taty ny rainao? Nisy fikarohana izay zany nataony taty kanjo nonona divadiva ho vita le fikarohana nataony dia nisy namono taty izy. Rono inona izany piratra tadiavina any aminao izany? Zao no tena fandehany rehefa hoe vita zany le fikarohana nataony le dadako taty dia tsy hoe tena vita tateraka aloha zany le izy fa taty aoriana rehefa hoe hitany zany izay zavatra nikarohany taty dia ndraikitiny tao anatin'io peratra lehibe io ny tsambaratelo ny lalana makany amin'io toerana io dia nizarainy anankiroa le izy dia nataony tao anatin'ny peratra anankiroa. Ka raha tsy eo an-tananao daholo aloha zany ny peratra anankiroa dia tsy ho tonga ny velively ianao. Fa sarotra be mihitsy ny lalana makany. Tena sarotra tokoa angamba satria tsy maintsy mila ny toro lalana io vao mety ho tonga any. Dia izay no antony mamahay azy amin'io peratra io fa tsy tafavoaka ny lalana raha ohatra ka hoe tsy eo zany le peratra. Ka le peratra nefa zany zao aizy? Aty amiko ka. Zany ange saika hoe ny savandy zareo aty io e. Ka tandreny tsara raha so lasany ihany zany fa vereo ianao Zay aloha e. Ny ray raha so hoe feo tanany. Mety tsy hanano sarotra tsy izy raha azony zany le any aminao iny fa tonga dia hita ny lalana ary dia very maina fotsiny ny herim-pon'ny rainao. Satria raha azoko tsara zany dia ry olona ireo ihany namono ny rainao mba azahoany an'iny peratra iny. Tsy salasalana aloha raha zao fitrangan-javatra zao e. Fetsy any aloha le rainao e. Zany ve? Tsy natambany toerana izy roa fa raha tsy zany angamba dia efa lasan'ny olona izy ireo ary ny olona niadana tamin'izay ny sasanany.
Foana vita ny fikaroana voalohany izy dia efa ndraikitany tamin'ny peratra anankiray izany ilay izy. Dia nateriny tany an-tanànanay dia niverina indray izy avy eo nanao fikaroana faharoa dia noho ny voarakiny tao amin'ny peratra faharoa izany ny diany manaraka dia izay izy nisy namono izay. Ka ny fizarana faharoa izany no any amin'ireo olona ireo e. Izay zao tsy ahafahany mandehany fa raha ilay voalohany mantsy no azony mety ho nanahirana ihany satria tsy maintsy nanandrana nandeha ihany izy ireo ka izay aloha e. Mety ho hitany kianjoanjo ihany ilay toerana. Dia ho verany jambany tokoa ny herim-pony dada amin'izay raha izay no mitranga. Ka sakeny horery ary ve izany no ny fikaroana io tatika? Ny dadatoako efa aty e. Dia izay dadatoako izay mihitsy angizy hono ny antso ao aty izao e. Ka mety efa tonga any amin'io toerana io ve izany izy amin'izao? Mety tsy mbola any aloha izy izao e. Any amin'izany dadakoto izany no nasainy nijery azy fa izany rangahy izany hono no niarany asa tamin'ny dada dia mety mahafantatra bebe kokoa ny momba n'ity raharaha ity. Dadakoto? Le mpanao volamena ve? Izay indrindra mpanao volamena. Ka inona moa izany ny olana fandoantsika ho any amin'ny dadakoto e? Dia io teo izay marina rehetra. Mety izany ka sady io dadakoto io koa moa nge ny saika ny tadiaviko e. Nefa ny sendra n'ireny olona ireny dia izay hitanao iny tao iny e. Efa zao aloha e. Mihaja no narako mba tsy hampisalasalanao ny amiko. Izaho dia zanak'andreny eto amin'ity tanàna ity koa. Izany hoe ankizy niarany lalao eto izay mba androme maheva. Saingy tsy dia mifakahazo loatra e. Sakamaloha sy avozo moa ireo ray aman-dreny ka samy manana ny anitra ho azy dia izay koa ngamba mbola mitohatra aty amin'ilay taranaka. Hitako ianao ny fatany tsarako. Izany tokoa. Ka zao e. Mampalahelo azy any mahazo anao izany. Ny rainao aza moa izany maty taty mihitsy. Zao indray ny ao ty tadavy ny olona ambakaina koa. Zao e. Vonina ny hanampy anao. Misaotra ary mihaja. Ary mino ahy ianao fa tsy maintsy ho azontsika io peratra io. Dia ho jerentsika aloha ilay toerana ary avy eo dia afaka manolotra ny fikaroana ny fanjakana amin'izay ianao dia ianao no atao hoe nanao ny fikaroana satria amin'ny rainao ihany moa izany dia anao ihany koa. Misaotra indrindra ary mihaja. Faly loatra amin'izany teninao izany fa inona tokoa moa no vitako zasa amin'ireo e. Sady amin'izay mbola vehivavy indray koa. Fangamo ianao dia tsy mba manana anadahy mihitsy e. Tokony ianao an'izao azy izao dia ianao vehivavy indray no mitsangana anao azy izao. Tsy tsangana anao azy izao mihitsy ary mihaja raha mba manana an'izany a. Izaho nge zanaka vavitokany iray aman-dreniko e. Ry zareo aza moa efa tsisy hotsony. Tena mampalahelo ahy ianao Rongola. Ka amin'izao fotoana izao izany dia tsy misy afa-tsy ho dada teo anao sisa ny mba hanome-anao. Izany dia izany tokoa ry mihaja. Ngatsy lozy tsy manana ny ampy koa izy amin'izay. Aza malahelo ianao e. Tsy maintsy ho azonao io loko ary dia hiadana amin'izay ny fiainanao sy izay ho vadinao manjanaka ao any aoriana any. Engany ry mihaja. Zao ny fisotra ny fitadiavana roa an'ilay tovovavy mety efa mba izay misy azy e. Hatramin'izao aloha mbola tsy hita popoka mihitsy izy e. Izany ve? Azalambo erany ka tsy maintsy miaraka amin'ny haja na any anie izy izany e. Efa nijerenareo nefa ve tany trano mihaja e. Efa nataonay andro masy mihitsy aloha ny trano mihaja ho ahy. Saingy tsy hitanay tany izy. Ambavany mihitsy ny mihaja kosa ange aloha. Efa fotoana maharitra ihany hono izy izao no tsy hitany olona. Ka mety efa zany zareo raha izany no izy e. Tsy dia mino an'izany loatra aloha satria ny vadin'ilay peratra dia mbola aty aminao. Ka aiza moa no ahitan'ireny lalana ho any? Tsy maintsy ataonareo mihitsy ahitanareo azy ireny e. Aiza ve ka efa harembe efa mandombo aravarana azy ao ve dia ho vototra indray dia ho lasa n'olo-kafa sady izay indray tsy olona tompo tanindrazana eto koa fa vahiny tsy ekeko izany ka sady tsy mahafaly ny razana raha teo anie izany e. Marina aloha izany e. Arena ny tanintsika izany kosa ve dia avela ho lasa ny hafa fotsiny any? Izany ohatra dia ny olona indray izany no hiadana amin'ny finanany razantsika fa isika tompo tanàna indray izany no antra. Ka izay indrindra ke nilazako aminao teo hoe atao izay azonareo ny tovavy iny e. Ka mihaja koa ange ny tena nanampy azy tamin'izao zavatra izao e. Iny koa tena mahay vandoa e. Efa hita izao fa olona androbany areny tanindrazana ka dia omena vahana indray tsy misy loha. Ka raha hitanay ihany ary mory zareo dia inona no ataonay?
tonga dia asisy faizo miaraka amin'ilay tovavy koa izy fa fanitry be ny tany e. Aza sina fiambahambahana mihitsy fa miaraka asio izy e. Amin'izay fay tsara. Kanefa mitandrema tsara ihany aloha nareo a. Manao mahery-hery izay ihany manko izy iny a. Aza matahotra ianao re Madea. Efa parahaka naleo anay iny ka tsy avelanay mihitsy raha tsy fotsy angola. Tsy anaiky ataony toy ireny tsony re zay e. Mampiomana ihany matsy satria mpitaritarika mahay izy iny a. Tsy matahotra zany re zay Madea. Samy zanaka ny mpanefiko re zay ka tsy mifampitera-taim-by e. Vonina miatrika ady hatramin'ny farany zay. Fa mandry voy mivato ianao. Eny afa matoky anareo a e. Ka iza indray moa zao nanozy anareo ny fitadiavana azy e. Mino aloha fa raha tsy ao an-tranonao mihaja dia tsy maintsy any amin'ny dadakoto. Mety any mihitsy izy no miafina. Marina tokoa zany Dabatsy a. Tsy maintsy any reny. Ay tokoa moa nitady ny dadakoto tokoa ilay tovavy teo iny. Milaza fa zavikeliny ane izy e. Tsy marina zany e. Misy tsikombakomba iraitsy an'ireo ao. Ka zoketriny izao a dia mandeha any ianao. Savao ny tanin'ny dadakoto. Ka izay hitanareo any na ilay tovavy na ilay peratra dia alaivo. Mazava? Mazava Madea. Laza zay a. Dia izao koa a. Fay izao atao matsary tena tsara mihitsy dadakoto. Ireny koa ny tena anisan'ireo mpivarotra tanindrazana. Azonareo ve zany e? Azonay tsara zany Madea. Ary aza matahotra ianao fa tsy ataonay latsaka tany akory zany afatra sy ny baikinao zany. Matoka anareo ary aka dia soavadia e. Ny trano dadakoto rongola. Ay. Izy koa nge mba olona tsy dia manana loatra eto tanany. Ka izay indrindra nge ny tena ohatrany mba nahagaga tamin'izaho le nentiny lerangata any amin'le trano le mihaja be teo iny. Ny fahalalako azy mantsy dia tsy dia ampy fivelomana loatra io dadakoto. Ka izay indrindra voafitaka aloha tamin'iny. Hitako. Mety efa fantatry maivasoa fa tsy maintsy ho avy aty nareo tady ny fahasanana andevenan'ny olona ny rainareo. Ary tsy maintsy mbola noho ny fikarohany efa natombony satria mbola tany aminareo mivadiny le peratra ka dia nataony andro maso. Zany tokoa. Izy mantsy manana miaramila maro be io ka tsy sarotra aminy mihitsy manao an'izany e. Zany io. Fa ny zavatra mampiaya koa nge izao miantsa dia ny amin'ny dadatoa e. So dia mba efa tratran'ireo olona ireo koa ary izy ka efa ny vonoiny sanatria. Tena olona tsy mivavaka mantsy reto izy raha ny fahitako azoko. Aza manaina fa tsy maintsy reko ihany raha nisy an'izany ka miaramila koa ny mba mivezivezy sy maka vaovao eran'ny tanany. Azako dia izay zany fa tena miasa mafy misy ny lohako izao. Aza matahotra re ianao e. Tsy maintsy mbola ho hitantsika ihany raha sitrapon'Andriamanitra fa aza mbola lefa lavitra aloha izao ny sainao e. Eny ary tsy ve ilay trano izany ary mihaja? Asa zao na ato dadakoto na tsika. Ary mankingina be angeza ny tanàna an'izany e. Fa inona ary no hitoko nanommonina aty anaty lobolobo be aty. Ka arak'izany efa nilazaiko anao zany e. Olona tsy dia manana ny ampy loatra izy eo amin'ny fiainana ka mba tsy hay ny fosafosa sy ny fanendrehan'ny olona azy any tanàna dia naleo ny tokatokana tiako. Marina aloha ny azy e. Fa ny tio any mba mahagaga kely ahy e. Mivoa angeza ny trano izany nefa tsy mahita olona mihitsy ahy e. Tsy mahagaga izany rongola satria mipetradery nge izy. Ay. Tsy mba manakavany eto tsonko mantsy izy iny. Ka mety ho izany zany nampifandray an'izy sy dada satria mitovitovy zava-manjo. Mety ho izany tokoa ngambany. Fa aleo amin'izay aloha dondomo manotrany e. Ohatray. Areza ry izy. Kanefa nge dia tsy mba fomba ny dadakoto mihitsy ny miala eto isan'andro fa mahagaga azy hoe. Sady ny trano koa mivoha daholo. Mety tsy ho lasa lavitra angamba izy fa eto amin'ny manodidina eto ihany ka ny trano ve dia avelany tsy hidy eo fotsiny. Manara dondonina ihany aloha e. Tena tsy misy olona mihitsy ato rongola. Ka inona ary no ataontsika? Dia aloha zany miandro eto alohako. Mety tsy lavitra ho any nalehany matoa mivoatra an'izao ny tranoniko. Ny andro nefa efa mandro soa atandro iny ka nefa izy tsy dia ao. Aloha ranga zao no atao. Hoe? Andro fa akilo antsika any tanàna any. Tiany efa miakatra mihitsy izany anoana an'izany ka. Eny ary kanefa aza mijanona ilany loatra ianao fa
matahotra. Aza matahotra lehilahy e. Vety aloha e. Mba hatarangabe zareo ireny toerana mangina ohatran'izao. Tena tsy vitako aloha e. Dia izany hoe aleo tokoa nga mipetraka aty satria ny fosafosa sy ny esoeson'ny any an-tanàna tokoa no tsy zakany. Kanefa na izany aza dia mangina loatra ka. Iza moa no handrehanao eto raha sendra mba miantso vonjy. Ny tanàna tia mila ondray mahamasabary avy eto. Mahatokana izy ka. Patray. Akoho izany. Ohatra misy feo mitoloko sa feo avy aiza ary izy izany. Toa avy atsy amin'ny lobolobo izy. Inona ary izany? Kay tsy mijaly. Rasoe. Wai, la tokoa izany. Mitoloko mafy mihitsy fa maninona. Ortovavy a? Wai. Loza marina. Le rangano tondra atary amin'le lapany maheva sondra ity. Fianao moa no izany tsy ho hity e. Tsy mahalala anay anga. Tratra ianao zao. Mifona retoboko. Avelao ary andeha. Inona tsara hoe. Adala zany zay aminao. Nefa lasa azy efa nanenenana. Ary andao anaraka anay fa aza manadala eo e. Oka retoboko. Ianao nanapaka ny finananay any amin'ny mahate maheva soa. Tsy raikitra. Oka remo e. Zange tsy manditsy ratsy anareo e. Tsy misy an'izany e. Andao fotsiny zao manaraka anay. Aingana vetsy aloha. Zazavavy kely toy itony koa mba mianatra mampiasa sainanay. Mahita ianao an'io. Sady zay raha teo azo voninahitra. Fa nakaiza teto ary ny olona. Kanefa ny dia nasaiky ny akosa makalokaloka tsy an-jaridaina azy. Tena tsy ato mihitsy ka. Fa lasa izary. Ary toa nisy faninjena nge teto izany. Jereto milama tamaka daholo. Ary aiza foty sa efa teo. Nefa raha teo izy dia lasa izy indray araka. Ny trano nefa ty mbola misokatra ihany. Sady toa mbola tsy niova tamin'izao. Fa nisy inona indray ary teto. Dia sana ty tonga teto very zalary iny ka lasa ny andray. Izako nefa tatako. Sa kosa netiny zareo. Ohatra izany ato ohatrany toa mikorotana ambony ambany avokoa ny entana rehetra. Tena nandaly teto tokoa zalary iny raha izao no izy ka. Tsy maintsy lasa ny any daholo iny izany. Aleo anaraka ingala fa sao dia lasa ny zareo any ny peratra iny ka. Izay ny vitany amin'ny lola. Very maina ny asa sara indray. Aleo atonga dia anaraka ka. Sady tsy fantatra koa ny zay. Ndry. Fa toy dada koto tia ny tsirara ato anaty bozaka ty. Fa naninona ary? Andraso io jerena. Mbola miainy ihany izany ka. Mino fa mbola velona ity. Andraso io tsapaina ny fony. Aiko sa mbola velona ka. Dia atao ahoana indray zao tika. Tena tsy azo jerim-potsiny ety. Aleo ranga fa ho batako andratra aloha dia any ny hita eo izay anaovana azy. Zay. Zay. Areoko aloha apetraka eto ambony fandreneto fa tena vomafy mihitsy izy izany. Dia voatery tsy maintsy tsabo azy eto izany aloko. Nefa dia ho lany andro eto. Za lasa efa lasa lavitra mihitsy. Ka inona raha no ataoko e? Tsy aleovy mamonjy amin'ny lola.
dia ahoana nefa raha hanaovan'ny salatapody foeto indray tika ka izay vo teny vonono tanteraka fa ny mahagaga koa ny inona ary ny tena alahelo ny zala amin'ny dadakoty sa kosa misy zavatra indry zareo koa ve ny amin'ity lahentitra ity asa aloha tsy afaka ny andany fotoana eto ka tsy maintsy vonjenainga ny olona fa so voatery ny ho lasany zalany indray le peratra ka izay vo tena loza eo aleo aloha dadakoto aloha itiako tsara ny trano dia eo ianao fa lasa ny any moa tsy zao ny tena makara aloha andeha mihitsy nanao hoana raha bato ny zavatra nasaiko ny karoanareo a moa azonareo ve reto vavy etre ianao ve mandeha anytany anay voany tsy fidiny fotsiny ange zay le teo iny natonga azy ho lasy ay ka efa nataonareo tsara hidy ndre izy io sa natao baranahany ao indray efa tsara hidy eo amin'ny efitra farany ambony indrindra izy mandeha sady efa feno mpiambina avokoa ny tohatra sy ny lala tsara rehetra ka tsy misy atahorana tsony re ay tsara zany zao ankalaza ny tsingery-taona naterahako mantsy amin'ity herinandro ity ay dia manomana fety azy zany noho izany dia tsy mbola manana fotoana iresahana aminy raha tsy amin'ny herinandro ho avy iny ka izay no lazako aminao hoe ataovy tsara abina tsara aloha fa sao afaka miporitaka eo indray aza matahotra re ianao mahade maheva soa fa tsy ho afaka ao mihitsy io ny tanàna tsy era teo zao efa tsara ambony betsabetsaka ihany naty ny vahinona saiko eo amin'ny fotoana io ay ka amin'izay no ilana fitandremana tsara olona mivoaka miditra sy mivoaka ka sao misy manao tsikombakomba aza matahotra ho ahy ianao efa tsara mpiambina mihitsy izy ao eny ary ka fambananao hoanany amin'le peratra mba efa nantaninareo azy ve sasatra ny manontany azy foana anie zay made fa tena mafivava mihitsy izy ary ny tsy nisavainareo angano tranony dadakoto efa nataonay daholy efa nisavainay ambony ambany mihitsy fa tsy nahitanay mininona re efa niterenay ilaza mihitsy azy izy kanefa mbola mafivava ihany koa mbola hiteny ihany reo anirina any za indray aloha tsy hitondrandreo zay ny amafisan-dohany zany ka aleo fotsiny hoe hovidy ty fety dia ho hitao zay anaovanandreo fa hono nahoana moa made raha iverena any an-tranony any dadakoto dia terenay indray mandeha ihany koa izy aloha so dia mba mety milaza ny marina ihany koa tany azy zareo tsy navita an'izany ka efa tyndray vo hoe veoverina eo hoe fotoana lany fotsiny zany fa zao no izy ny fiambenana ny tanàna no amafisy tsara dia ampy zay ay aoriany fety zay miresaka tsara dia inona ary zao no ataonay aloha zarazareo ny ekipanao ka ny sasany asavy miandry tsara ny tanàna ary ny sasany asavy manampin'ireo mpandro ao an-dakozia fa tsy araka izy ireo ny raharahy eny ary madea eny ary fa dia lasa zany zay tsy maintsy azoko izay peratra izay na inko diona na inko hiatra ary tsy maintsy mody aty ny arena be satria raha araka ny lovatsofina tamin'ireo ray aman-dreniko dia marina fa tena misy io toerana io ary any andrefa nano misy azy io volamena sy vatsoa betsaka tokoa no ao anatin'io fasan'ny mpanjaka io ka na ny fomba hoana na ny fomba hoana tsy amelako mihitsy zany hoe ho an'ny vahiny zany izy ireo indray ve no anakarena alohan'ny tompotony tsy mety zany tsy maintsy ataoko ny fomba rehetra azoko an'izay peratra izay azafady made fa nangelingelinanao ahoana misy vaovao anga tsy zany made fa midongo tsy mety mihinan-kanina le tovovavy ny sakafony hatramin'ny omaly ariva zao mbola ao daholo tsy misy nohaniny mihitsy ka atahoranay sao dia ho maty eo ka ho very eo ny arembenao tereo izy inany ka efa nataonay an'izany tokoa ange saingy tsy mety mihitsy izy ahoana no atao ka asavy makaty amiko ary izy aloha aleo tambatambazana indray sao dia mba zay no azona ny fony ay sao dia tsy mety koa no manao telo vai mataziko eny ary madea andeha ka zay aloha mandehana laivo izy zany eny ary tompoko dia ahoana aloha ny hevitry indri dia tsy any amin'ity tokoa ve le peratra tsy misy an'izany ho aty amiko ary tsy fantatra koa raha zange izay fiseny izany
raha torindriangy izay dia isasaka sika roa amin'izay arena ho azo ihany sady tsy za fa betsaka ireo ihany no asaintsika makazy ihany fa isika roa ka raha voatoran'ny izy avy ihany dia tsy hijaly tsondry fa anakarena toy izao ananako izao sady hiara-betraketaka isika fa tsy misaratsara izany mihitsy miara-miadana eto tsika roa amin'izay zange tsara fanahy fa tsy olon-doza araky ny voalazany mihatsy izy azange no mitady hametsifetsy andry izao ka tandremo aza mba omemendry azy le peratra fa eo ndry ny very io lasy io arembe io olona fetsilahanga iny fa mody mametsifetsy andry fotsiny eo raha vao azy io dia tsy hita andry tsony izy fa le izy dia nazy fa ameo ahy ka tsy aty amiko angeo ahy le izy io zary na fianandry azy fa alaitsika roa any tsy teteny amin'olona mihitsy tiako tokoa ny anakarena tompoko zay ange ny lazako amindrian'izany fitiavako andriana izany tsy mba tindriva ny mipetraka amin'ny trano be toy izao tsy mijaly tsony amin'izay ka hoana sao dia mba ataon'ity vehivavy ity fahadala ary ana zazakely ka tsy ahatakatra n'izao efipetsin'izao moto mba tsara fanahy eo ery ty izy kanefa dia manao izay azahoana an'ilay peratra fotsiny izy izany nefa ny tena hoe atokisana fa tsy dia ny arena loatrako mbola tsy ampy azy ihany fa izao arenimbe fataoniny izao fa mbola mitady ihany izy sy tsy ho azonao viana aloha ty peratra ity ty satria ny datako ny ray azy efa lasanao ka na anirinify aza ny akoho tsy ho azonao ty ka ahoana tapaka ihany ve ny efindry sa ahoana tsy afaka ny andoha-danitra re atompoko sady ny valala tsy atanana hono tsy atolo-jazako mialatsiny aminao satria tsy eto tanako izany ka tsy hitako sy tenenina aminaoko fa tena tsy any amin'ity tokoa ve ary inona no anatin'ny poketrandry io eto ty ve jereko tsy ratsy fanahy izany mihitsy aho fa aza matao ohatrindry aiza tsy misy neninona re ato ny taratasy momba ana daholo no ato hitanao izao dia miala tsiny ny araha zandra madokengola fa voatery amerinao amin'io trano amin'io ihany ahy izany azao no atao voatsainao na ahoana dia tsy maintsy azoko ny arenao amin'io toerana io fa voy tena andritsanao izay marina fotsiny ange amin'izay fotoana izay nefa dia aza mana tena ny azo na inona irery ny arembe mazava amin'izay mihitsy ny fotoana tsara tokony hanarovako anavitra ny ngolaka somary hanova fihetsika fotsiny mba tsy tonga dia ho afa misy afatarana izay mihitsy rangahy aizany tsy ho avitra eo anefa izy ary aloha tonga dia androso fa tsy salasala eto mba vady eto sao dia ho fantatro zalalo amin'ny fotoana io ka ho ravy eo mitetika rehetra ndray olona be ato eny mahatsara zavatra izany ny mpanao fety reto efa samy voreto avokoa efa io konay ny mahevaka efa mipetraka eo ambony lahampiazo voaravaka io dia ahoana moa izany natao tsy aleo mba mody mipetraka eo akaiky ny reto mpanao vakotrazany reto izay mihitsy sady inoko fa tsy mahafantatra reto ka efa manomboka tokoa ny fety zafady misokatra azy zao ny fety ka samy mamoaka ny taletany daholo fa fety lehibe ty akalazantsika io ty misy mahafantatra avokoa reto mpilalao-vakotrazany reto ngamba ny ataony zala fa ampitranga talety tokoa ka maninona tokoa no raha izay no ataony mety tsisy alala ao satria mody tapenako ny endrika izay mihitsy rangahy
Vita ary izay ny an'ireo mpanao vakodrazana. Ka anjaran'izay mahay zavatra hafa indray zao. Ohatra hoe ny mpanao mazisy ny tariny. Za zany dia mpiseho fahaizana momba amin'ny majika e. Kanefa mialohan'ny anaovako azy dia zao aloha no lazaiko amintsika rehetra. Ty atanako ty misy vovoka mahagaga. Mahaliana be izy ty. Fa aoka fotsiny sika samy anaraka tsara hatramin'ny voalohany. Zao ary lisy ka samy mijery tsara ty. Afafika eto amin'ny tany eto izy zao ary hitanareo fa hirehatra ho azy eo. Zay, hitanareo tsara eo. Ay, toa mirehatra ho azy tokoa. Hafa indray vovoka mirehatra. Aleo ararotiko amin'izao seloka be ny tsoriako. Lasa ranga. Vono rangaty afinao ty vono fa izany retefitra maro loatra ary zao misy an'olona. Rehetra tsy mantsy samy mbola kofona daholo. Io hoe misy mpiambina. Tsy maintsy ao zany misy azy matoa misy mpiambina ka. Aleo tonga dia betaiko aloha. Sady tsy mahita izy ihany fa variana mitazana izay miseho any tokotany any. Na tsara zavatra ihany aloha nanaovana ny fety eo tokotany io e. Aleo tsokoko amin'izay le ty dia tonga dia ho tapenako ny vavany. Aza metsika lahy. Aiza ny lakile n'io varavarana io. Aza metsika aho fa ratsy izany maty eto lahy. Dika izao ka. Iza le olona ty. Sambola rehetra ty ampy fa mesy eo saziana ny olona toreny. Raha vatsy samboly aingana ka tsy teo tsony ange izy teo mandeha. Tena vao fitaka indray sika raha zao izy. Tsy maintsy mihaza indray zao iny mody milaza mpanao majika iny. Mandeha aingana jereo any ambony any. Andao aingana ary le reto fa sao dia votsy teo indray mihaza. Aingana. Aingana ka sao dia very fihinana eto sika. Andao zala. Voaingana ianao ringola. Kely misy isan'ny fotoana e. Tena niasa fa ahoana nahatongavanao aty. Asa be fanontaniana ianao mivoaingana dia ndao manaraka fa tsy misy fotoana azahoantsika miresaka loatra. Kely loatra ho an'ny fotoana. Dia inona zany nataontsika e? Efa zany rodorodo miakatra ny tohatra n'izany daholo ange ny olona. Mana raha fotsiny aloha fa idirantsika any foana izay efitra sendra hitantsika any aloha any. Andao. Matahotra ary mihaja. Izay angampontsika vao tratra androany. Asa mbola manary toky amin'izany aloha ianao ringola. Tsy maintsy ho avitra foana tsika raha mbola sitrapon'Andriamanitra. Enganery mihaja. Ary andao tonga dia hiditra amin'ity varavarana ity aloha fa somba ato mahitantsika lalany voany. Andao aingana ringola. Aingana zala. Aingana lisany tediavina eran'ny trano izy. Aza miandriandro mihitsy tonga dia ataovy sava ao daholo ny trano iray manontolo. Aingana. Samy miparitaka. Dia inona no ataontsika zao ry mihaja? Ny sasany misakana trany ambavahatsy ny manodidina rehetra. Dia ambeny daholo izay mety ho lalana amin'ny voakato rehetra ato ho aizy eo anefa ireny e. Savao daholo koa hatrany ambany lakaly rehetra any. So misy misitrika any. Nitratritsika ry mihaja. Tsisy hevitra tsony ty tsy aleo ve mitolo-bata me rongola. Tsy mety zany resy tsy miady zany. Fa raha mbola velona kotsika dia tsy maintsy miaro tena ary manao izay hahafahantsika ato. Ka inona tsony arozy izy ianao no azo atao eo e. Ny trano zany efa ataon'ny zareo sava ao. Ny mpiambina koa efa misakana ny lalana rehetra tokony hivoanatra dia aiza tsony ary sika aiza anao le. Kivy zany ianao arongola. Tsy maintsy hitantsika foana izay atao eo. Aleo aloha hidiana avy aty anatiny ity trano ity mba ahafahantsika midiny izay atao. Savao aingana zala fa aza mora kivy aiza ny tsy ahitana an'ireny fotsiny eo e. Angamoreny mananelatra ka hoe anidina. Ataovy tsara sava hatrany amin'ny trano iray manontolo mihitsy. Aingana. To tapidalaka le tony ny sokona nanany baty tokoa nge sika izany ringola. Marina mafy moa raha izao no fandehany. Sara mihaja dia efa ketraka. Ianao ngambany mbola mahita hevitra. Mipetra aloha ianao angalana saina. Indray ariko. Aleo angina zany. Eritrereto tsara aloha. Sady tsaroa fa miandro fahafatesana ange tsika izao ry mihatsy. Sanatria ange zany ringola.
mbola tsy namady ihany fisainako. Asanao Mario. Izay ary ny anao. Tratsitsika. Ahoana moa raha bazo zavatra nataonao zao a? Motsy efa niteny taminao fa ataovy tsara ambiny iny tovovavy iny. Efa tena tsara ambina mihitsy ankizy iny Made. Zao ve natao hoe tsara ambiny? Nakaiza izy zao ka? Tsy zany re Made fa nisy nanara roatra nahavarianantsika tao amin'ilay fety tao tokotany iny. Dia izay ngamba nahatonga an'izao. Ka tsy efa niteny taminao talohan'ny fotoana ve? Efa nampimananao mihitsy ange tamin'iny miady iny. Kanefa nataonao araka tany fotsiny ireny fitenenako ireny. Fantaro tsara ange iny. Zaza niara-nalao tamiko ane iny. Tena lalina izy ity Made. Angaha vitan'izany lalina zany fotsiny izy ity rangahy a. Tsy maintsy sadiavinareo reny fa tianareo very fotsiny angaha ny arembe tokony ho sa tianareo ny tsy hanomezako karamanareo. Okey. Sady efa impy izay nareo nanao toy izao. Tsy azoko le ferina intsony kosa zao. Nahoana no very arena fotsiny amin'ny tsinitsininy eo vokatry ny adalanareo. Oka re Made. Olona samy mamelombady aman-janaka daholo ange izay reo Tsy te halala an'izany arabatsy a. Na lala an'izany fe ianao no tsy nitandriny. Tsy maintsy ataonareo izay ahitana an'ireny ary tsy miandry ela fa anio dia anio ihany a. Eny ary Made. Zay aloha fa lasa ary zay. Andao daholo zalahy. Tandremo tsara fa tsy ataoko vita moro zao a. Raha misy ny tsy fitezan-javatra. Alasa nareo fa mandreraka. Eny re Made. Varim-baripona. Miaramila rongola malalaka amin'izay tsika izao. Tena meka anao aloha ry mihaja. Tsy namposikila amina vetivety toy izao mihitsy ny raharaha iny ka. Tena tsara hafina kosa aloha tsika tao anatin'ny rokorotana entana be to. Zaho taminao fa tsy mbola nanary aho ny eritreritro e. Dia ahoana amin'izay ary zao. Any ihany tsika izao ka ararotina teny izao ny fikaroana an'ilay peratra ao rongola. Mbola ilozana hikaroko an'izany indray ve ry mihaja? Tsy afaka mahadoidoina loza hikarokaro izany indray. Efa tolo-tsanaharo antsika izao fotoana izao rongola ka aoka tsy ho avevana. Hiditra ato. Tena tsy manatahotra mihitsy ity miady ity. Za zany efa mila tsy ho tanako tsony mihitsy ny haiko e. Izy ity toa vao mainka aza miamahery hatrany. Iny mpitaritafika tokoa moa ka tsy mahagaga. Raha ny sitrapoko sao dia naleoko tsy manavitra ina fa navelako any sy fatana peratra any. Raha ho faty amatesa raha afako. Ary inona indray ty mahalasa sainanao eo rongola? Rarotina nge ho any fotoana e. Zao zao mandingina ny atao andapa. Afaka manao an'izay mety rehetra mihitsy amin'izao. Tsy aleo very mihaja ho amin'ny manaraka indray izany. Andao aloha navitrainy. Zara sy tsika tsy tratra teo. Tsy rongola, tsy ekeko izany. Aiza tsony no ahitanao fotoana toy izao? Ka mbola mety misy mpiambina miafikafina ange ihany. Tsy misy atahorantsika an'izany ho ahy. Izy rehetra teo ihany no mampanahy fa izay iray na roa tsy vakitsika aloha tsony izany. Ary andao amin'izay. Dia tsy ho azoko mihitsy ve mivady n'ity peratra ity e? Kanefa raha tsy ny hita dia tsy ho vita tokoa ny lalana makany amin'ilay toerana. Atao anatin'ity tsambaraten'ny lalana. Nina ratsy azy ity koa ma faharoa dia azoko. Fetsy any aloha ilay rangahy iny. Tsy natambainako peratra iray ilay izy fa nozarainy roa. Raha ilay peratra voalohany izao no azoko a dia mba mety azo natao ihany nanandrana nandeha. Dia tany an-dalana tany indray nitady ny toy ny lalana. Saingy fa tonga dia any antsasadalana izao ny voalazato dia izay no naharatsy azy tsy maintsy ilaina ihany aloha ilay voalohany voatoizana n'ity faharoa ity e. Sady tokony tsy mbola hosokafana mihitsy izy ity raha tsy tonga eo ny vadiny fa sao dia hanahirana indraika. Raha sanatria misy fahaverezan'ilay taratasy kely atao anatiny ato dia ahoana tokoa moa izany nataoko mba hahazoana ny peratra iny. Retikasako reto koa toa tsy azoko antoka intsoniko. Za mihitsy angamba no hitsangana manao amin'izao fa tsy
toa tsy misy mandeha amin'ny lono ny zavatra rehetra ataony reto ka toa mandany atro mifampitady zao fotsiny. Ary sao dia mba misy tsikombakomba kosa ary eo amin'izy ireo e. Tsy fantatra tsony koa maty zany zao ko. Za aloha dia tsy mahatoky kafa koatra ny tenako tsony e. Ary embe maty izy ity ka tsy anaovana kinankananga itsony fa tokony maily mandrakariva e. Manaraha moramora fotsiny ianao Rongola fa za matahotra. Mino fa ty efitrano misy rideau mamirapiratra ty mihitsy ngamba ny efitrano Maeva. Andao moramora ho dia hiditra ao vetsika. Tsy maintsy miditra ao tsika fa tsy maintsy eo aminy zao no misy an'le piratra iny. Tsy apetrapetra mihitsy satria fantany tsara ny lanjany. Tsy ho vita mora nge zany ary miantsy. Izy ve aminao dia anaiky anome an'iny moramora fotsiny io e. Tsy misy mangiditsy andramana zany Rongola. Manandrana aloha tsika ka rehefa manony tsy mahazo moa atao hoana fa nanony tsy nambinina ka ampisambory fa avanoro ny fitenenana. Miantsa. Ohatra maheno fiokoraharon'olona mandindinga izay e. Ay zany. Ao an-trano re zany e. Mino fa Maeva mihitsy zao. Dia ahoana no atao e? Tonga dia miditra re. Ao ndray hita izay toyny. Tena matahotra zany ka. Raha ao moa ny sanatria ny tratran'ireny miaramila mpiambina ny vehivavy reny ohatra. Izay vao tena mifaty. Raha sanatria koa manana fitaovam-piadiana ny vehivavy io. Tsy ho gorobaka ny bala ao koa ny kibonay. Sady inoko fa misy an'izany mihitsy eo e. Azonao tsara ve ny resako teo Rongola? Tovariana be ny ianao zany. Ahoana tsara? Ahoana moa izy ianao? Tonga dia hiditra ho asika ary terentsika izy hamoaka an'le piratra. Ka ahoana vonona ve ianao sa tsia? Eny e, vonona ka. Toa misalasala indray nge ianao zany e. Tsy mahazoto ve ianao ny azahoantsika an'le piratra e? Sa ho avela ho very any fotsiny ny herim-pony rainao? Efa hoe vonina fa ianao koa. Andao ary. Aza metsika tsony ianao Ramatoa Maeva. Fa ahoana zao? Tsy misy fa zany Ramatoa Maeva. Apetrao amin'ny tany ny peratra eny an-tananao iny. Tsy fa ahoana zao e? Ary lalana aveza moa ry mihaja no azonao mitra terisetra atao trano koa. Misy resaka tsono ary Maeva. Apetrao amin'ny tany ny peratra iny dia ampy zay. Talako. Zavatra efa azo zao ve dia omeko anareo indray. Sady tsanareo koa nge ty e. Mandainga ianao e. An'ny raiko iny. Mangina ianao Rongola. Ka tsy rarina nge zao e. Mangalatra kitsirano zao io. Mangina ho ahy ianao fa aleo anaovako azy. Ka anao inona koa nefa ianao aiza moa le oay. Nizay ary. Tsy misy matahotra an'izay basonao rehefa izay alefa. Sia. Entoanao any zay. Mangina ho ahy ianao Rongola. Aleo any fa natotosana n'ity rara ty. Tsy misy riry mihazo zao rano marina aza pri azy. Diso eo nefa ianao Maeva. Fantatro amin'ny Tsipria mihitsy momba sy ny tsy ambaratra io. Ary raha mbola ilaina kosa dia ambarako retano rendanitra fa ianao no nampamono ny rain'ity zazavavy ty. Izay ataonao sy rarahako e. Sady tsy nisy vavolombelona hita an'izany koa nge. Ianao no niarana natosa tamiko tahany zany ngamba matoa ianao mahita an'izany. Tena molo tsy vanona mihitsy ty vehivavy ty zany a. Haindray no namadika ny zora raha zao ho any amin'ny mihatsy. Ary ahoana? Nahoana tsy mateninareo e ha? Azo tany amin'ny haingony anga. Mbola ho aiza nefa novoko anareo e. Satina ny fotsiny reny. Ary mandeha mivoaka ny tranoko miaraka amin'ny vava fa sao gorobako amin'ity polete ty eo kibo e. Lasa e. Ivoaka eto zany zay Maeva raha tsy azona iny peratra iny a. Fa mahery no iza nefa retinareo no mitady anao lemozy atao tranoko ato e. Tsy malalanga reto. Rabatsy a. Rabatsy. Rabatsy. Tsy ho zany olona atsoinao zany ry Maeva fa za misahirana amin'ny vazavazy eo a. Sady na ho avy eo koa ny ange zany tsy ho tafiditra kory ato efa nidiko ny trano e. Ay kosa. Voalavilazy sasatry ny eny reto ka saka matory avy na lambolombava. Ifakahitsika raha zany misy e. Andao ry mihaja ivoaka sao dia zava-doza no hita eto. Tara loatra fara-pahan-kevitra raha matoa kely a. Efa lasa lavitra ty raharaha ty. Na ninona raha mbola tamin'ny ompitondry ny rovotra dia nizay zao efa ombolovo nikoropaka. Anareo anio. Alefa zay alefanao fa vonona koa za e. Ka nefa asana vany za ty za.
aloha tsy sy ny zavatra fahafa eo aloha ry mihaja dia mbola miangavy anao ihany mba tsy hiditra lalina amin'izao raharaha zao a tsy tokony hisy idiranao mihitsy ange izy ty tsy maintsy miditra ary maheva zao no ataovy eo anatin'ny sainao tsekeko mihitsy zao fanambakana miampy von'olona zao sa kosa ianao mahita amin'ity tovavy ty fa tsy manana sy mandefindefitra dia mitady ampiasa hery tsy ala zany ianao fa irotsaka hatramin'ny farany amin'ity raharaha ty hatramin'ny farany tokoa raha matoykely dia miala tsiny aminao ary aho zany fa dia ambanako nareo sy tianao sady ela loatra koa zany fa eto aty miperatra iny maitsy zay ary to mitady ampiasa hery tandremy mifesika fa basy fiatanako tsy rahako zany fa izy miperatra iny tsy ho azonareo novinanoviany ty ay tsy hanome zany ianao tsy hanome aranga ty ataovy zay ataonao ay kosa ho avy ary rehefa tsy hanome moramora ianao tsy hanome aho aka ataovy zay ataonao oka rery mihaja mifona re aza manao ohatran'izao re ianao avy anao ho azy raha zay iny foana ny tsy aliny mangina ianao rongola efa niteny anao hoe mangina ane ianao fa aloha ataoko aleo izy ianao fa tsy azony ty toto eto ankeny ty manaraka anao avy eo manaraka anao ndray rehefa avy eo betany teo mitendany le chien de salon kely le peratra ary nety nitsoka hoaizy iny ary tena malala-pai kosa ny izy zany fitahita kory ny voan'ny efitra dia iny izy milasa dadandray zany tsy voasaka ny mihaja mihitsy samy tsy manana sika zao ka ataovy amin'izay zay ataonao tsy misy hevitra zany rongola fa andao tsika andeha aloha amin'ny erina ray mifampitady voanka zay koa ny fahendreny rehefa vo dia miala iragasina mpantsena izy ty ranga ty ka zay vo mangina mbola ho aiza nefa zany teto izany ny zavatra ny aina kory dadatoa nandritra ny fotoana nitadiavako anao reny andray ka atao ahoana moa zany anaka fa zara sika tafahoana somatsara toy izao ihany za koa ange mba niaritra ny mafy misy taty fa naninona koa ianao ry dadatoa angatsy lozy vo lasa mihitsy ny taratasy nalefako anao iny dia efa voasambotra zalahy ary nataony folofolo mihitsy vao navelany zany ve zaza nge zao tsy avelany zareo mijanety tsony nasainy nody avy hatrany fa taiza koa nantratrarany any dadatoa aloha ka vo avy nandatsaka iny taratasy nalefako any aminao iny ho aza dia angamby efa nisy nanaramaso za moa tsy nanampona inana inona fa dia nizotra mora ho any amin'ny dadakoto ka saika iandry anao tao arak'ilay fotoana iny saingy vao tonga kelikely to dia tonga kory zareo ary avy hatrany dia namely anay tsy tampiampampana no darodalofa amin'zareo to zay reo lahy ka no nitany fa samy efa tena rezaka dia nentiny dadakoto navelany teo dia tsy fantatro fony zay nefa rany anaka ka niratraindry zareo koa nge izy zany ve gamba nataony mihitsy azany zay hahafaty azy fa sy mba naharay tena tsony le rangabe no hitanay izay tena olon-doza mihitsy reny olon-dreny anaka tsy mba olombelona ndray fa tena biby mihitsy fa ahoana nanaovany any dadatoa tany nijaly be mihitsy ve dadatoa angamo zany hitantsony anaka ny nanala ny aiko angamba sisany tsy vitany zareo tany anaty alatany foana nge zay no mipetraka hatramin'izay ny hanina tsy nohanina ny atsika sy ny bibikely isan-karaza mo tsy lazaina tsony tena mafy tokoa zany ary dadatoa saingy ny ambany ihany ange hono tsy tanto fa rehefa miatra zaka ihany fa ngainao anaka efa nanary tokony no miteny toy zany ka nidikan'izany ange dia ohatsy ny olona efa mamofo ianao izy manambana ihany hoe ianao no tsy tanto fa raha tena miatra dia tsy maintsy zakaina ka tsy tenin'ny olona efa tsy mananteny intsony ve zany ataonao zany efa mitady ho kivy mihitsy amin'izy ty ry dadatoa fa le namako ihany no mbola mikiry ka izy nanampy azy zany mbola mazoto ka ianao ampiny indray ve no kamo hoe tsy zany ilay tonga amin'ny fitenena hoe ny anateran-kiry indray ve no lasa tsy mahay tsy hitangery dadatoa efa niaritra ny orory sy ny tebotebo loatra azy ka tsy sosatsony mahere zanaka fa ao anatin'ny mangidy angeny misy mamy zany hoe raha tsy miaritra faholiny ianao ka ary rezo mafy dia mafy ny sainao fa mbola lavitra ny lalany tsy hainao tokoa ngamba ry dadatoa no lazan'izany dia efa tena kivy mihitsy fa misaotra anao ihany aloha eny anaka zany no mahatsara ny roa no raha lavo misy arakivy misy misaotra indrindra ry dadatoa fa mankahery mihitsy ny teninao zany efa tena fo mihitsy
Ka vonina amin'izay ary izany ve ianao anaka aloha? Tena vonina ary dadatoa. Sary izany. Eny tsy anaiko tsony mihitsy ary raha tsy ho azoko ny fandraiseny. Tsy avelako raraka tany mihitsy ny atsembohan'ny dada fa aleo aho hiezaka na dia hiatra amin'ny kokoa aza. Za koa anaka dia misaotra anao satria tsy nataonao maso votontany akory ianao fa mbola eo tokoa ianao hamely maso azy. Dia misaotra indrindra anaka. Nanao tokoa ny fiaonanareo sy le dadatoanareo tena. Sady nafinaritra ny nampalahelo ro mihaja. Fa ahoana Rongola? Ka tsy tokony ho faly azy ve nareo mianaka fa tafahoana soamatsara? Ka izay nge no lazako aminao hoe sady nafaly no nampalahelo e. Nafaly satria tafahoana sosa nge. Nampalahelo fa tsy ara-iasa tsony izay sy dadatoa e. Tsy ara-iasa? Fa nahoana e? Kilengaona izy? Tsy izany e. Drahonan''ireo olona ireo koa nge izy mba hiala amin'ity tanàna ity miaraka amin'ny vavy. Fa raha tsy izany dia ho vononin-dry zareo ohatran'ny nanaovany any dada koa. Izany kosa Rongola tsy efa sangy mihoatra ny loha. Tsy tatsony. Tena manapatra ny fananany vola sy ny fahefany mihitsy nge ireo olona ireo izany e. Eny tsy dia niatsika firy aloha zareo e. Sady za koa ngamy moa dia samy voaka ny trano akory e. Matahotra mafy nge ary mihatsy. Eny mety aloha izany e. So mantsy dia nahararotony teo indray io satria fantany fa tsy teto a. Izay indrindrako. Ka hoana efa vonina ny anohy asa amin'izay izany sa kivy koa ianao? Sanatria aloha raha izay ho kivy ry mihaja. Vonina mandrakariva sange ny malasa saina kely azy ao dia aiza tsony moa izao no ahitantsika an'izay nitondrana iny alika iny an'ilay peratra teo e. Aza matahotra ianao fa tsy maintsy hitantsika foana iny e. Fantatro ny toerana nitondrany alika iny azy. Aiza ry mihaja? Manana mpanefy ho azo manokana mantsy Maheva Rongola. Io rangahy io koa pra hitetika amin'ny zovin-tadavaka reny izao ka tsy salasalana fa any mihitsy any nalehany. Dia ahoana indray izany no azahoantsika azy ihany ry mihaja? Aza matahotra ianao Rongola fa any izy ary mora koa ny azahoantsika azy. Any ve ozy izy ianao? Izany mihitsy fa sao misy zavatra kely tsy maintsy ataontsika ity. Hoe? Izay tena miankina aminao mihitsy. Miankina amiko ahoana? Eno miankina aminao fa raha za tsy mety kasa vonina ianao sa tsy? Vonina foana aho e. Fa ilay zavatra atao fotsiny tsy fantatro na ho vitako na tsy ho vitako. Vitanao re le izy zavatra mora dia mora ny le izy. Ka lazao ary aloha inona le zavatra atao? Zao ary atao izay itovizanao tanteraka amin'ny Maheva. Indray? Dia ho any amin'ilay rangatsika dia eo na satsika hanokafana azy amin'izay izay voarakotra anatin'ilay peratra izany. Dia ahoana? Amin'ny fomba ahoana koa moa no ahavitana an'izany ry mihaja? Tsy misy mampanahy izany Rongola. Mora foana no nanatanterahana an'izany fa miankina amin'izay fahasahinao ihany io. Fa raha vonina aloha dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Ohatra ny lasa saina ihany aho hoe amin'ny fomba ahoana nefa no ahafahantsika manatanteraka an'izany. Ka izao e. Misy alabavika any mpikojakoja endrika amam-bika. Ho etokany ianao ary izy ihany no mahalala izay any amboarany ianao ao. Izy raha teo moa efa mifanerasera tamin'ny Maheva ka inoako fa hainy tsara ny ampitovy ianao aminy. Ay kosa sady tsy dia mifakaiza koa ny haravanareo sy ny alibe anareo. Ka ataoko fa tsy dia ho sarotra mihitsy ny ampitoviana anareo ka. Fa dia ho vitako ve aloha ny alavan'izany? Vitanao izany Rongola rehefa mikiry ianao sady tsy resaka koa nge ianao rehefa tonga any. Za ihany no misolo vavanao aminy. Izany mantsy ny fomba n'zareo ireny. Dia tsangan'olona fotsiny izany no hoany? Tsy dia hoe tsangan'olona fotsiny kosa e. Mba mahazo miteny ihany ianao saingy tsy maintsy za aloha no hanome fitenenana anao vao miteny ianao. Azonao ve izany Rongola? Mazava tsara ka. Dia roviana izany tsika no any amin'ny olona io? Ka tsy azo andrasana fotoana maritra izany Rongola. Dia ahoana? Tsy maintsy rahapitso dia rahapitso ihany sika dia mandeha ihany satria so atandro fiterony io ka ilozan'ny omby miahaka. Sao dia izy indray tonga alohantsika ka ho very maina ny tetika rehetra. Ka raha ohatra tokoa ary ka efa tonga any moa izy amin'izao fotoana izao dia ahoana? Tsy namana efa veritsika? Satria na le rangaza angamba mety tonga dia hafantatra antsika ko. Mino fa mbola tsy tany izy. Tsy maintsy mbola miandry ny fiverenan'ireny miaramila an'ireny izy mantsy vao sahivoky ny trano. Kanefa raha tara ny rahapitso kosa aloha tsika dia angamba tsy mety tsony.
Ka inona nefa ny fomba ampiasaina rehefa tonga any ary? Za ihany no mahalala azy fa mahaiza fotsiny ianao milalao ny anjara andraikitrao e. Ohatran'ny hoe manao teatra zany tsika e. Fa sao aza diny fotsiny mitondra an'le peratra. Dia hoentina any ve? Eno hoentintsika any. Ka lasan'ireo olona ireo andray ny peratra ro mihaja? Tsy ho lasany any iny akorongola fa nefa ny aminy indray azo no ezahantsika alaina. Ka amin'ny fomba ahoana nefa? Dia ho hitanao eo hoe eo am-pandrasany tsika mahita ny atiny. Indray ariko. Vita tsara kosti ianao. Iza ny mahalala anao hoe ingolo io? Zany a? Maiva mihitsy zao ny fijery anao. Tena zany tokoa ve aloha fa sao? Zany ringola mandeha any ange jereo amin'ny fitaratery. Dre. To tena mitovy tsy misy valakana mihitsy kosako. Za nge efa milaza taminao hoe mahay ho ahy ho anapaviko io. Tena mahay tokoa aloha izy. Dia ahoana andeha amin'izay zany tsika? Andeha tokoa ntsika ringola. Fa sao torohevitra kely aloha ty alohan'ny angala. Hoe? Tsarovy sy aza diny mihitsy fa somary miavinavina sy mijadojado mpiteny zay rehefa miteny. Azonao zay? Azoko tsara ka. Eny kanefa na izany aza averimberemy matetika any aloha sao sanatria adinonao. Eny rehefa hiezaka ary mihaja. Ka andao amin'izay re sao dia mba tratra atoandro eto eny ka ho mpitendry voam-pitifitra eto. Ndao tokoa ary. Tsy zany ny tokony ho fiteninao azy ro maeva. Efa ahoana? Efa maeva nge ianao zao manomboko zao e. Ka tonga dia atomboty zao ny lesona. Ay tokoa moa. Andraso ary fa io mandray dia averina aloha le teninao teo. Zao ary. Andao amin'izay ry sika andeha ren'le mbavy io. Sady tarihako lalana ianao. Dia mamaly amin'izay ianao zao ary aza diny le miavinavina. Eny ka toy izao zany ny tokony ho famaliko. Ndao. Dia aza diny koa fa raha vao miditra ianao dia tsy maintsy hanaja be anao izy. Ka amin'izay sady miaraba anao izy miondrika ka atoloro ny tananao fa hanoroka anao amin'iny. Amin'izay mantsy izy manoroka anao. Izany mantsy ny fomba fanajana ambony indrindra aty aminay. Dia toy izany koa rehefa mivoaka ianao. Mazava tsara daholo aloha izay ka. Izay ary nisy fa atoroko anao miandalana iny ihany ny toeny. Sady aza matahotra fa teny avy aty amiko avokoa vao manao zavatra ianao vao na hoe milobava. Avy eo izany mampitaintaina mafy mihitsy izy izany ary mihaja. Kanefa dia tsy maintsy atao zany raha tianao ny ahazo an'ilay piratra raha iny. Eny fantatro ange zany fa foko fotsiny mitaintaina mafiko. Zao le hoe didimasona sy mpanafody ka mareta fa hanana ny soa miomana tsara amin'izay ra ianao zao fa efa ty le trano. Tadio tsara fa tsy ngora tsony ianao manomboka eto fa ny andrem-bavy maheva. Eny rery ka tandreny tsara raha ny fihetsika sy ny fiteny. Ary aza dia afatra farana loatra ry hafa so dia hanondrana eo indray. Mbola tsy nanao ohatran'izao mihitsy ange za hatramin'izay nabolay. Mitaintaina mafy mihitsy aho zany eto. Toy ny eo tsara aloha ny fomba dia andao amin'izay editra fa so mifanena mipakaka eto ka izay voaloza. Ka andao amin'izay ary fa efa nozahako ny tonena ny foko e. Ndao ary. Odio. Odio. Aiza ny aty e? Mety ve aloha izay nataoko hatramin'izao ry mihaja? Mety tsara daholo aloha hatramin'izao e. Ay kosa. Tena tsy fantatry ny rangabe mihitsy ianao. Toy izany fa mety tsara ka. Ary nakaiza moa izy teo e. Za zany efa mitaintaina mafy mihitsiko. Raha zao aloha ny tonga eo le tena maheva dia mba ahoana ry le rangatiny mbola lasa naka an'ireo fitaovana moana an'ireo piratra fa aza mandefa saina lavitra loatra aloha ianao e. So dia ho diso ny fihetsika eo ka hanahirana eto indray. Rehefa tonga eo izy dia atolory azy ny peratra fa za kosa ilaza aminy hoe tonga amin'izay ny fotoana hamoana azy reto ka vakeo amin'izay izay voarakitra ao anatiny. Dia mino ve ianao ry miasa fa tsy maintsy avoaka an'io koa le iray? Tsy maintsy avoaka an'io eny rongola satria ianao nge no maheva tompony. Toy ny efa azonao daholo zany ireo peratra anankiroa ireo ka mila famakiana ny taratasy izay voarakitra ao anatiny ianao. Dia ahoana ry miasa? Aza manahy ianao fa tsy maintsy hanampy ianao ahy.
Za ihany no miteny fa ny fihetsika rehetra ihany no anjara aloha. Aroako izay aloha fa izay efa ao izay izy. Dia vita izay ny famakinan'ireo taratasy tao anatin'ny le peratra ary andriambavy maeva ka andao amin'izay tsika andeha. Sa mbola misy tsy mazava aminao? Inona tsara hono nivaky n'ilay izy teo? Zao ary ny voarakitra tao ka eno tsara fa averiko aminao e. Le voalohany aloha dia mivaky toy izao. Miana atsimo dia mandra-pahatonga eo amin'ny farihy mangamanga. Ny faharoa kosa dia hoe ireo voron-drano no anoron'ny lalana amin'ny filety amin'ny masoandro. Ka ahoana azonao amin'izay? Mazava. Ka andao amin'izay tsika fa vita izay ny amin'iny ny andriambavy kely. Ny fanomanana ny disisa ny karakaraina izany. Andao haingana nefa rehefa tonga eo tokotany eo ry mahefa sy ny mpandrotrona azy. Mahela. Eno hoa mitsangana aingana ianao dia andao andefa azy ilozanao mangovitra fotsiny. Ohatran'ny milatsy azy zaka-tsotra kely lohaliko ry miatsy. Dia ahoana? Ary aiza le rangahy teo? Andao atsangako aloha fa tsy misy fotoana nazavana an'izany intsony izao e. Any ivelany any indray tsika miresaka. Lozy tia maro. Andao rongola. Avoakako itsy tokotany etsy fotsiny aloha ianao dia tonga dia mandehana aingana mandositra fa za tsy maintsy mijanona aloha sao arahan'ireo tsika ka zava-doza. Any midadakoto ny fotoana aingana ianao. Eny ary lasa izany. Mandehana aingana aho fa sotratra eo ianao. Ary ianao ahoana ka? Tena anao aloha avotana rongola fa za manaraka eny ihany e. Ary aloha tonga dia ahoroko daholo reto peratra reto dia mbola tsy eo le rangahy. Iny koa ny arangahy lasa. Hoaiza? Basy tia tanako ty ataovy ambony ny tanana sao dia mihevitra ny hetsika mahereo. Ambony? Fa mihevitra ny anao inona moa ty lahy ty? Ataovy ambony le tia ny tanana rehefa tratra fa aza be famaliana. Misy azo ny lazany eo letsy Zay dia valaso velo miala. Io alakely io angamba ny hafa. Izary tia misy aty. Tsy fahodina tao. Tiako foana ny lahy. Ka tsy ampy atsasakadiny akory na salova misy mianja ty alavery mihitsy aka. Inona re no atao? Hofaty atao angamba raha mitoy izao. Way, to misy lalakely hafa ty. Makay zary ty. Aleo raha manaraka an'ity mety ho lalana mivoaka an'ity aly ty ito. Tena lala masaka mihitsy le izy. Angamba mba efa akaiky ny tamana matoa misy an'itony lalany tony fa aleo rangaha rana. Way, tena valy be hafa tena nitondra ny voaka tao tokoa ty lalany ty. Io zao misy vavahady tasako. Mba tranon'iza re io e? Ny trano dadakoto ane tsy misy vavahady. Fa mba niza ary io. So dia mba tranon'olona tsy tokony hidirako koa zary. Nefa tsy maintsy miditra ho aloha na tranon'izy io na tranon'iza satria sady reraka mafy zany noana sady mangetaeta. Aleo miditra ao aloha rangahy tady famonjena fa sao dia ho fatiny hetahita sy ny anohanana eto. Sady efa akaiky raha tiako ty le vavahady fa andraso domdomina. Mandrosoa ianao raha matokely. Azafady indrindra to. Mandrosoa? Mba azonao omena rano ve aloha fa tena mantinetahita mihitsy azy zany sady reraka mafy. Mandrosoa ianao hafa misy ilainao rehetra ne ato e. Ao, andao manaraka. To tsy mazavazava indray izy zany. Ohatrany mampanahy be ihany ty toerany ty zany. So dia mba ny trano maheva indray ary ty. Mandrosoa ianao raha matokely.
Mandrosoa fa ato le olona miandry anao. Andao. Mandrosoa ty amin'ny efitranao ty. Tsy Mandrosoa kia. Ndi misy ankeso nandrasany eto Mandrosoa. Tsy hoa. Midiry ndry fa aza menimenina eo za mihitsy anke zao no mitady indry marina fa mbola tonga atao amin'ity trano ty indray. Za ihany fo tena tsy tafavoaka ato. Ka miaina indry ary inona no voaratra atao anatin'ireo peratra ireo ary aiza izy ireo? Valio toa ilozandry mangena eny fotsiny ka na itenina tsy teny azy angendry efa fantatra iny ny lalana makany ho azoko amin'izay le arembe zao ary aza manantena ny azo talohana na mitamby endrika zao kosa tsy misy ilako an'izany tsony efa mpanapitra isa zao manomboka eto zany no izy raha matory efa miseho maranitra loatra mbola ho aiza nanovako anao ka efa fantatrareo daholo ary zany ny marina rehetra fa mba velao ary zany mba andeha ho aiza tany amin'le terandry ary efa hitako sy azoko daholo ny arena rehetra zany mazava ka re tompoko sady efa azonao ve ny arena rehetra dia mbola ho vononao koa sao dia mba tsy rariny na rariny ty na tsy rariny dia zany ny izy mitaditady any ady indray ngandry io rehefa afaka eto tsy misy io efa haiko zao ny fomba anareo ka zao no izy rabatsy mandeha alaiko ty tovavy ty ary idioany amin'izay toerana sarotra indrindra ary ataovy tsara ampina mihitsy eny mandeha ary aza mata ohatra ianao fa tsy ho votsitra eto tanako tsony io ny mbola hitady azy aza saika atao maika efa nananty fotsiny eto any aloha izy andorika alakely eto any izy mandra-piainatsika fa miaraka amintsika koa nge izy rehefa tonga ny fotoana andianany eny madeo tadidinao tsara ka barabatsy ny soratra atao amin'le peratra araky ny voalazan'le mpanao-volamena edre tadidiko re madea mianatsiny aloha ny lalana mandrapatonga eo amin'le farihy mangamanga dia tokony azo ny lalana mianatsiny foana zany sika raha izao ny aloha zao izay indrindra ry andrembavy kely io mianatsiny foana aloha sika zao fa tsy maintsy ho hitatsika any foana zany farihy mangamanga zany re matoky anao zany rabatsy satria moa ianao koa efa mpandehandeha ihany aza matahotra ianao re madea tsy ma zany mety ho tratratsika andro any ve izy zany sa manao ahoana ny fijerinao azy no alaviran-data raha le farihy kely any atsimo any aloha no izy dia zao mety tsy ho tratratsika indray andro mihitsy zany hoe tsy maintsy matory an-dalana ihany sika tsy misy olana zany sika koa nge efa vonany amin'izany efa ao daholo ny trano lahy kidoro andrina ny vilany sy ny sisa rehetra ka ataoko fa tsisy anahirana antsika angamba ny ety an-dalana ety zay kosa aloha fa ny manahirana kely fotsiny aho dia zao ikalangola toa sahirana mihitsy ireo miaramila reo mitondra azoko angasy mety mandeha izy io milaza fareraka sy milaza manavony izy madea ka zany tsy mahafaka azy dia hono atao ahoana tokoa aloha izy io aleo ary aloha zany sika mijanona eto hoe sady nazako aza nge zany mba efa reraka ihany ka hijanona eto zany sika ireo mijanona eto leny mihitsy ny lasy fa sasatra tsara raha pitsy mbola mihitsy zany mandinika ty arembe ho azoko rehefa afaka andro vitsivitsy hitombondray zany ny fananako efa mila tsy ho androko mihitsy izy zany ka dia anao fety lehibe raha vo azoko ireo arembe ireo efa saika foko kanjo napetraky ny razako eo pelantanako indray zany no midika fa tsy aken'ireo razanareo ny azon'ny vahiny an'ireo arena be ireo madea fa misy ina rabatsy jereo fa mandrehatra fanala eo ivelan'ny tranolay inge zazavavy io so dia mba toromarika omena an'le zazalahy zao ka ho raisy fotsiny eto sika ary tsy misy ahe zany rabatsy angamo ianao matahotra ny zazalahy indraika iza mahita no tsy vo ianao io indrindra no laza fa tsy misy ahina tsony ny amin'iny fa efa tsara ampiny io zazavavy io zay kosa aloha marina zany
sainge izao a tsy maintsy tokony maily foana sika satria ny maheritry moa dia nge tsy ho ela velona e. Adidinareo zany e, ka tsy hitako izay tokony anairanao amin'izany e. Mandehana teneno izy ary ataovy tsara ampona ny lasy a. Eny ary Madeo, lasa zany a. Lasa aloha Rabatsy a. To misy mitsaitsika nge izany e. Za nge fa milaza aminao Made. Misy dikany mihitsy ho ahy io. Ka mandeha anangy ary lazao ro namanao mba hiavina tsara ny tompo e. Tandremo sao dia tafaporosaka indray io zazavavy io a. Ianareo natao solony va dia milaza zay. Aiza kosa e. Efa nomaniko atao solona any na tsy izy io isaorako reo razambeko rehetra nanampy ahy mba azoko azao arembe izao e. Aza matahotra renao Made fa mbola eto ane a. Sady tsy ho afaka eo akory io raha mbola zako ony za. Ariko. Matoky anao ary mandehana rovo ny lasitsika e. Eny e, lasa raha Made a. Andany e. Tena misy olo-kafa mihitsy angamba tafiditra ato amin'ity topo ity ka. To mahita aloka mandendeha mantsy a. Sady mandray zavatra mikasokasoka koa ano any. Inona ary zany? Aleo mihitsy aloha jereko fa so le tovolahy indray ary zany no animba ny fina. Sady tsy mba naiky mihitsy fa tonga dia vitaiko mihitsy izy raha plan zao diana izy. To tsy atotsony le zazavavy. Ka nefa nge ka efa nilazako. Lozy ty marina. Zay zany vao very ny finanana any amin'ny Made. Zay ty. Zany fa tsy maintsy za ihany zao no ataony sorona. Isolo an'izako. Za kosa aloha dia tena tsy mba naiky an'izany e. Tsy maintsy karohany reny. Azy io tairina daholo rangary zalahy. Moa reto izy. Ay loza ny zalahy matory fotsiny. Tena manao an'izay mahavoa mihitsy reto. Foaza daholo le reto a. Foaza wa. Foaza fa lasa tato le vavo. Foaza dia dao dia diavinaingana. Zay. Ary raha vao hitanareo tonga dia vonoy tsy misy indra fo mihitsy. Reny avy eno anadalantsika eto e. Dao e. Aingana. Tena misaotra anao ary miatsa fa efa maty mihitsy angamba tahaka an'izay raha tsy teo ianao. Zange hono ny saika ataony vehivavy io sorona ho fisaorana n'izany razan'izany raha vao azony teo io arembe io e. Dalàna ny azy rongola. Angao ny azo nalay ny fanananina dia tonga mialohantsika any aza zareo. Fananam-panjakana nge io e. Ka izy ve mahalala an'izany ry miaza fa tsy ataony fa mbola ampitombony kitapony indray izay azony avy any a. Sange nilasaiko taminao hoe ny vola sy arena foana no ananan'ny vehivavy io fa raha ny saina izy tsy ampy e. Sady tsy tena hita fianarana loatra mantsy izy iny. Ny atehatra fotsiny tamin'io arena ray aman-dreniny fotsiny dia tsy mba nianatra ka dia so lasa basina ary fito zao. Sady tsy tiany manan-karena ary tsy takatry ny manana koa. Dia hitanao fa mbola tsy manambady foana izy hatramin'izao. Dia ahoana aloha izao zany nataontsika e. Aleo ny azo hoany fa tsy maintsy mbola manenjika antsika indray mantsy izao reniko. Tsy ahitantsika tsony reny na hanenjika manao ahoana ary e. Efa tafiditra aty amin'ny toerana be alana antsika izao ka tsy hifankahitana tsony. Nefa na izany aza tsy maintsy mandeha haingana ihany tsika fa sory zareo indray no tonga alohany ka mety hanahirana. Mety tsy dia mifanalavitra loatra nge izao ny elanelantsika e. Mety manaraka antsika orinao ihany ry zareo. Aleo izy hanaraka any ringola. Rehefa tsika fotsiny tonga aloha dia zay. Dia misotra makaiza aloha zany ny lalantsika e. So dia mba diso lalana mantsy ka izay vao holozako. Lasa ry zareo indray tsy maintsy tonga alohantsika any. Tsy maninona izany. Izay ahatongavantsika eo amin'ilay farihy mangamanga aloha dia izay ihany no atao. Tsy maintsy misotra aloha tsika. Ka miatsy. Tsy mahita an'izay atsimo sy avaratra tsony aloha izao. Tanana filalovako nge ty ringoly. Ahoana moa no avery aty? Dia izay tokoa angako. Raha tsy izany dia mety tsy natoky. Tsy natoky ianao fa sao dia ariko aty ve? Tsy hoe ho arinao aty fa manaso dia reny olona ireny indray no tonga alohantsika any. Tsy maintsy tsika foana ny tonga aloha any ringola. Tsy mahalalalana firy aty koa reny nge re. Engane ka mba isika tokoa no tonga aloha any ry mihaja.
efa matahotra mafy mihitsy azy izany. Mbola ho azotsika ihany ve loka amin'izao zavatra izao ro mianja? Ankinina amin'Andriamanitra ireny zavatra rehetra rongola. Izy irery ihany no mahalala an'izay asoa antsika. Ay ve ianao mahalala an'izany koa e? Satria nahoana? Angaha ataonao fa tsy mahafantatra an'Andriamanitra ny olona ty? Ay, tsara kosa izany e. Mety mba hiova ihany angamba ny toe-tsain'ny olona ty raha izao no mitota. Mety mba ho afaka amin'ity fitiavam-bola sy fitiavaka ireny ity e. Ary mba ho afaka amin'ny fanolon'olona sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Dia mba hadio amin'izay ity tanàna ity. Say tokoa no irina rongola. Saingy mbola tsy fantatra aloha izany na roviana vao tonga. Mivavahatra any fa tsy maintsy ho avy ihany izany na ho ela na ho haingana e. Engane rongola. Izany ary miasa izany ranotra ny korina izany sy efa rano ny korina makao amin'ny lefariva izany izany tokoa ny rongola. Efa atao mbanitsika kely ato nge izany fary izany ilay fary voalaza ao amin'ilay taratasy kely ve ry miasa sa mbola fary hafa? Mino ary rongola fa zao fary izao mihitsy ilay voalaza ao isika nge hatramin'izay dia mbola tsy nitsahatra ny eny antsiny foana e. Ka inoko fa ilay fary bato mihitsy no voalaza andrainao tao amin'ilay peratra. Enganika ao izany tokoa ry miasa. Efa mba tiako hifarana mihitsy ty raha ty ka nampitaintaina aloatra mantsy izy ty izay. Aza maika loatra ianao rongola fa tsy maintsy misy fary amin'ny zava-drehetra. Mbola ho avy ihany izany ray andro any. Fa zao aloha tsika dia mbola ao anatin'ny ady tanteraka. Tady dio nefa vao misasaka ny eny lalana raha tonga soa matsara ao tsika. May tazana angery miasa e. Ay, io tokoa fa misy rano be ravahan-jozoro maro be eo ambany io. Zato feno voron-drano maro be koa mba manao izany. Ay, mahafinaritra izany mangamanga be tokoa nge ilay fary e. Ka mino amin'izay aloha izany fa tonga eto amin'ilay fary tsika. Fa tsy nariko tany anatin'ny ala be tany ianao. Ianao koa faly be ako tonga ihany tsika. Aza mbola mizoka aloha rongola raha tsy tafavoky ny ala. Vo eto Tsasadalana nge tsika izao e. Mbola lavitra ezaka ihany dia manaraka. Efa mahafaly aloha ry miasa rehefa tonga eto ngano satria nahita an'izao kory. Ataoko mahafaly ihany fahitana an'izao tontolo mavana ravaha-mboninkazo izao. Dadako mantsy izao dia mba nahita an'izao fa misy nandalo teto. Raha mba sahy mianaka moa no miarana hita an'izao. Angamba ty asambarana ny hoe saingy indrisy fa za rery sisy telo mametsovetso ny saina an'izao. Raha mba tia mantsy ianao ry dada malala. Mety tsy ho tao izao ny fijeriko an'ity fary ity fa mety ho safononiky ny aravony. Izao izy ity to misaona sy mangano hoan'ny ranomasy satria tsy ahitanao intsony. Kary izay rongola. Avy aloha izy atoram-piadanana fa azafoazina tsony. Ianao nefa solitiana leto e. Zaho kosa solo ny dadatoanareo. Tsy ry mihaja. Tsy ho voasolo sy tsy ho voakosoka mandrakizay ny anaran'ny lehilahy iny. Aza manahy ianao rongola fa tsy maintsy voasoratra ao anatin'ilay olo mangam-pirenena ihany ny anarany ato ato. Fa mipetraharo ianao atao maribozaka fa toa misy olona tazako manangasanga fa ny ambady ihanyizany. Olona-bisa ry mihaja? Tsy fantatra aloha fa mipetraharo ianao e. Dia aza mihetsiketsika mihitsy fa to mitazatazana ty amintsika mihitsy ry zareo izany. Ka sao dia ry maheva indray izany ry mihaja? Tsy salasalana aloha fa ry zareo reo e. Tsy maintsy ho tonga tokoa izy ireo satria efa fantany ny lalana. Dia ahoana ry mihaja? Dia ahoana moa fa tsy maintsy ataontsika izay ahatafitantsika alohan'ny zareo mba tsy hifaneheva eto ndraika. Fa aiza nefa ry zareo izany? Dia mahita azy tsara. Way sambokely marina ry mihaja raha tsy roa no tafeta alohantsika. Aza mbola manary toky aloha ianao rongola. Mbola ezaka tsika. Tsy maintsy mitady laka kely eto moro-pare eto iondranantsika rehefa avy eo. Ka aiza nefa no ahitana an'izany? Tsy entin'ny olona mody avokoa reny rehefa avy mandreo ry zareo. Aza manary tokoa ianao fa tsy maintsy manantena foana tsika.
Asanao ary miazako. Zaho aloha efa very fanantenana mihitsy izany. Jereo ngery zareo fa tsy efa nahatsangana sambo kely. Efa hiomana ny ainga mihitsy aza. Eto tsika ary mihaja vao tavelana. Miasa ry zareo. Aizy efa nanana ny voniny. Tsy atao akilo izany rongola. Tsy maintsy ho afaka eto ihany tsika fa ataovy ambony foana aloha ny moralinanao. Asa re. Rabatsy mbola tsy tazanao tafita ihany very zareo hatramin'izao ve? Esy aizanao fahan'ireny tsony madea Zany ve? tsy misy lakana azo mety hita mihitsy eo ary zay lakana tavela tena dia efa narinaina eny tsovoy e. Tsara loatra. Mety kosa aloha ny nataonareo tamin'iny e. Ay, ka azao raha vao amin'izay ny lasa e. Ay. Dia efa miomana ny andeha amin'izay tika e. Efa manomboka zao ry zalaka. Ay. Miandro ny fotoana iangan'ireo voron'ireo fotsiny nge sika dia lasa e. Dia mbola andeha ve ireo volonareo Rabatsy a? Zareo nge rehetra izy e, tao mbola variana misinenitra milomano daholo. Ireo ve hiala eo tsony? Tsy maintsy miala eo ireo matoa efa nataon'ny le rangaha-toromarika tamin'ilay taratasy kely. Fa izay anodinan'ireo volon'ireo zao ny lalana. Ka izy rehetra anie tsy mbola taitra-pory e. Tsy ho tratrandro miady akaiza isika raha zao no mitoy e. Tena manano mihitsy aho ka. Tsy tangezy atao ry madea. Tsy maintsy miandry amin'ireo foana tsika tsy fantatsika izay lalako mbana tsy na raha tsy miala eo ireo. Na hiana tsy na hiana varatra asa tsy fantatra izay lalana e. Ity koa raha rako. Ary ahoana moa raha tairina mitivy-danitra ireo e. Manidina dao. Ahoana? Sanatsihana izany tompoko. Hitatsika izay tena reo raha ohatra ka fa samy miparitaka amin'ny manavitra ny eny avokoa. Ka efa maika nge ahy e. Mitratra ety ihany marina. Aza matahotra an'izany le ianao madea. Azo lao izy ho azy anatiny eo fa ataoko tsy davitra raha vao manatiny eo. Dia amin'izay zareo vao tena hoe tsy hita fahatsony. Fa atelon'ny fahariomahandrak'izay ihany. Tena marina tokoa izany Rabatsy a. Mihevitra tokoa tsy asy amin'ny olombelona ka. Zany anie ho Ary ny nofo tsy asy tsy matory roa ny fitenenana. Ka dia mahazo mandra ny vony vato zany sika fa tsy maintsy ho asitsika le roarembe io a. Zay indrindra madea. Zay indrindra. Fa matoritory aloha anao miandry ny aingan'ireo volon'ireo e. Sady mbola ho lavitra ihany koa ny lalana miala eto. Marina tokoa izany Rabatsy a. Lasa re aloha e. Eo aloha izy ny lakana rongola. Sao dia tratra eto ihany tsika. Za zany efa manomboka ho reraka mihitsy. Dia ahoana ro miasa? Nefa ny andro ty efa manomboka ho hariva ihany koa. Zana raha mila ho tazana tsony ny ery apita. Mbola io very zareo ry miasa sa efa na? Tazako tsony rongola. Efa mandrobo ihany ny masoko. Fizana loatra koa ianao e. Mijanona ary aloha ianao fa aleo voisiko ny lakana. Ka ho zakany ho rery ve? Miaraka ary tsika to mila tsy andrisiko maka fa ianao rery. Mangala aina aloha ianao fa aleo andeha amin'izao e. Dia atongavany any atongavana. Ataovy aloha izay azahoana aina tsara fa mbola lavitra nge izany ny lalana ho diavina miala eto e. Vai, miasa. Jereo. Jereo. Jereo fa manomboka miainga avokoa ireo vorona e. Reny. Eny tokoa. Ny reny fa lasa tory ny akamarony. Lasa ny akandrefana. Any zany ny lalana. Andrefana moa izany zao any. Ary sao dia mba diso kosa ary izany. Diso ahoana andray ary. Moa veto izany ny voalaza tao amin'ilay taratasy kely tao anaty peratra hoe ireo voron-drano ireo no nory ny lalana amin'ny filety amin'ny masoandro. Ka ahoana ary nilazana fa disotsika. Rehefa efa vorona taitram-baso moa ka tsy mitombosaina tsonika. Tsy adala akory ny rainao matoa nanoratra n'ireny tao amin'ilay peratra. Eo aloha apika amin'izay fa sotraritra aletsika ko. Efa tapitra lasa avokoa ireo vorona. Tena gaga tokoa. Sady nihevitra mihitsy ihany koa fa tsy mba hiala eto tsony ireny vorona ireny. Ka mino amin'izay aloha izany fa tsy nanao tao foana tokoa ny rainao fa tena nikatotra tokoa.
mendry koa ary miasa fa le lalala tsy misy ka izy malaky ary nakana fa makito ijery ampety oay tandre moa ry miasa misy tifitra mamela atsika ange zany tandre miondry ato anaty lakana alohanao rongola fa tena tsy misangy mihitsy anie ry zalaza e oay volo lakana ry miasa miditra be ny rano tena rozy ty zao no atao mizaha anao manariny rano fa zaho kosa vo malaky ny lakana mba hitodry atsika ry ampitery aingana eny ary samy manao ny asany zany sarika rasy indray mandeha iny ry miaza ay ry zareo fa niandra antsika atao ka tsy maintsy mivily lalantsika zao rongola fa tsy afaka manaraka ny zareo avy hatrany zaro tsy fantatra mantsy izay mety ho fandripandrika mbola apetraka izy ireo any aloha any kanefa sao dia mba ho very lalana ndray ary tsika raha miteny rongola tsika anie tsy dia analavitra loatra ny tena lalana tokony ale fa zany hoe tsy manaraka ny diany zareo fotsiny ehe ka tokony hafa dia mba ary zareo indray mantsy ny tonga aloha aniko efa tsy ela tsony mantsy zao le toerana raha ny fandiniako eny ny tokoa raha ny fa miditra amin'ny fizarana faharoa sady farantsika izao tena ady fa latsaka eto dia very tanteraka dia ho sanahitra ivery miasaka ry zareo no tonga miloha any mbola zany eo andara-peditranytsika izao hoe aleo ny tantara ny tsara tsy tada malala zao azy zao tesa napetraka ao ka mba mangataka reo ampio izay efa azo avelanao verymaina ny atsemboana raraka tamin'ny tony lalany tony aoko aloha kely rongola mijanona kely eto aloha fa mila tsy ho afa manindra tsoa zany tongotra zany fa nanina tampoka ty ianao e andriamanitra taio sy ampio izay fa andriamanay ty omeo fahasalamana reny azy ilozan'ny olona ety any izay manahona nefa ianao e marary be ny tongotra rongola zay ngamba vao mitaky le ratrako tary fa ngay ianao naratra misy naratra nge ny tongotra tamintsika le nifiry ny zareo tary iny e ka nanino ianao tsy miteny aiza izy zany io le rongola ka marary ay ve firy be toy izao no ato e maninona kosa ary ianao tsy nilaza an'izao tamiko ka izy no afaka andeha tsoa tsy maintsy miezaka nefa raha mbola tiatsika ihany ny azo ny lokan'izao zavatra zao na reny tika izao e fomba ny-javatra ihany zao fa tsy atao mahakivy akory mazoary raha io ihany zao ny fanafody aingana indrindra io ravina manandrivantsika io ve io indrindra rongola aingana indrona ndraso ary nay loza marina fa misina rongola eo mipetraka eo ambody azo io manefa ry asa inona no atao vety aingana aloha rongola ary andao mandeha aingana ary arotona dia mizy mbola maka iny zao ka nanahoana nefa ianao no afaka andeha any ve tsy maintsy mikiry ary rongola andao nampalahelo aty ho azo amin'ny azy ny fitiavana ihany zao no tonga azy lavitra izao kanefa dia hitako tena manano sarotra be mihitsy izy mandeha naharary azy maro mihitsy angamba ny tongo misy saide miezaka fotsiny izy mba tsy hijano tazana nkery teny ohatra mandingana be ry amin'ny faravody lanytanefandre rongola eo mbola tamitsika eny amin'iny ve le toerana ry miady iny tokony tsy maintsy tratrarintsika rongola tsy maintsy mbola anao ezaka mafimafy any tsika voatonga eny ka ianao mikotringatringitinga izao no tena mampalahelo ry miazy tsy aleo ve makaina indray aloha e tsy misy en'izany rongola tsy maintsy manezaka mafimafy azy tsika satria efa akaiky ny mpanenjika sao dia zareo indray ny tonga alohenika ka mbola afaka manao an'izany ezaka mafy zany ihany ke nefa ianao amin'izao e andao fa 8 eo zany e tsy maintsy miado anao mandra-pahafatika misaotra ry miaja
hita loatra ny mihaja tsina no nitafita ny rano sika sa ahoana ho ianao reny angamba rendray mbavy kely efa rendrika ao anatin'io rano io ka zany ve tsy tsinay mihitsy angery zareo tamin'iny tsary zany e zay mihitsy koa angeny mety amin'ireny e maty tsy misy pahita sady tsy misy mpandretony otrokafo mihitsy ny sahala amin'izay iny sady nasanatria reny ka afaka tamin'ny ritery amoron-drano iny tsy maintsy ho fatiny arerahana tao anaty ala tao reny indrindra koa moa misy an'iny tafio-drivotra be tao iny asa angamba mety voatsindry ny azo ny anjera tao koa mbola manampy atsika tokoa aloha hatramin'izao ny herin'ny razany malaza ho tsy tia vahiny mihitsy ange io rano io e tsy afa be lao mihitsy izay vahiny miseho mijabajabaka ao hitanao tonga dia voatelina tao izay mijabajaba ao sady masidolo ny rano io any masiboaiko ka tsy azo hijabajabahan'olona tsy mahafantatra mihitsy e fa ono arabatsy made to matazana votra ngeza be mandodina aho ahy hitanao ry aparavodranitra ry ino ny votra io reny vohatra le atsika ny made ay ve ao zany le vohatra hitoeran'ny arembenao fa ahoana moa ny lazanao an'izany rabatsy ka io anie ny vohatra lehibe indrindra mifanitsy ny nandehanan'ireo vorony mazava ho azy zany fa ao le toerana zany tokoa moa zany marina mihitsy madea efa tsy andro tsony zao no andrasantsika fa ora vitsivitsy isa dia amin'izay dia eo ampelantananao amin'izay ny arembe tsara loatra e fa ono arabatsy ahoana made sao dia tokony hiala sasatra kely indray aloha sika anangonana hery hoety miarika io fiakarambe io e sa ahoana ho ianao e marina tokoa aloha zany e sady eto zao ny mba le mademaka sady takotakon-drivotra eno aty koa moa to ohatra ny toerana be rivotra be zany efa manomboka miakatra mihitsy mantsy tsika izao ka zany mahabe rivotra any ambony any azanga zany ny herin'ny rivotra ka zany tokoa angamba madeka oay eo angefa tapatazo aty eno raha amin'ny fotoana andalovana angamba tony ny menjera mety mahafaty mihitsy tena tsy afa-bela tokoa aloha satria etony abeny sapakazoko fa zao ary made to maro metsiketsika irembony ery zany asa zany rabatsy da zany fa to misy zavatra metsiketsika eo ambony azo ao tapoka vony io sao dia mba olon-dratsy efa miary atsika eny kosa reo rabatsy ny hoe olon-dratsy aloha mety tsy ho zany kosa ka fa ny any aiko sao dia mba ary mihaja no efa tonga eny enao ko ty to mampiditra mamoakako eo ianao milaza fa efa maty ao an-drano any reny zao indray ianao milaza fa sao dia izy indray reny fa ahoana ny tena matiny tsy zany ry made fa efa miasa loatra koa ngamba ny lohako izany angamba no natonga ilaza toy izany ka ahoana zao no hevitra amin'izao e androso sa hiemotra tsy maintsy mandroso foana sika madea sady inona koa moa no atahorantsika an'ireo natandrobo reo na ry miady ireo tsy matahotra an'ireo sika e sady efa vonina niatrika ady koa ange sika e ka tsy tokony hiemotra amin'izany koa sika kory fa na varatra ilatsaka na vandra iraraka dia tsy maintsy mandroso foana sika ho ah azonao eny ariko matoky anareo koa nge matoa mitondra anareo eo teo e mandray voniny vato ianao raha ohatra ka amin'izay made fa vato lampiazo ny andizana tsara eny atya eno a tsy mahalalan-drabaty sy mitariny angareo eno a e ho tonga eny ange sika rehefa avy eo fa ho hitako eo indray zay adinareo e aleo ifanatrika eo fa samy mahery ary tsisy matahotra an'izany koa ny aty mahafinaritra be ery zany ety ambony ety zany ary mihaja jereo ange iny tany lemaka amin'ny dadasika iny ambany iny iny ve zao no nandehanantsika teo daholo zany tokoa rongola ohatra ny hoe tsy ny lalovantsika tena mahavariana asa tanan'ilay mahery daholo mantsy zao reo zany tokoa rongola mahay zavatra izy zany mihitsy jere reto avoana sy loasa tapatapahany reny rano kely ny nilanilana iny ny ala mitomandavana sady maitso mavana iririavan'ny vorony sy isan-karazany mova tsy paradisa kely mihitsy ny dia tany eno ary mihaja kanefa mbola aiza ho aizan'izao reny ho atsaran'izany tena paradisy zany angamba mbola tsy ampiray ampahazato ny nampaharivony akory azy zao sao dia mba lasa poetetsika raha izao no mitony ola andao amin'izay nde sao dia mba variana manonofetsika ka andady eo ihany ny trombo
Fa aiza tokoa moa izao ilay toerana? Efitiry hitanao misy trano ambony fasana io. Ity toerana rehetra voafefy ity izany dia efa ilay faritra voalaza fa tranom-bakoka daholo. Tato izany ny trano nenan'ireo mpanjaka taloha. Eto izany ilay toerana tadavintsika. Ka efa tonga ny izany tsika ara-mihatsy. Ka inona amin'izay ary izao no atao e? Andolo hiditra ao anatin'io trano kely ambony fasana io fa ao no hitanan'ireo zavatra sisa tavela tamin'ireo fananan'ireo mpanjaka. Raha tsy diso dia mbola ao koa ny angamba no taolam-balon'ny sasatsasany. Andao tokoa e. Tena mahaliana koa ny izy izany. Fa zao aloha tsy matohatra nefa ianao. Faly ary raha mahita an'izaniko. Andao ara fa makiveriny tsika hanambary izao vaovao izao any amin'ny fitondram-panjakany e. Iny tokoa, ndao ary. Jereo tsara ary fa zao no ato. Ireo daholo ireo arembe voatahiry ato ka mahamay mafy andro maheva. Atony fa azo ny alaina angamba ireo. Ary inona ry miantsy anao tao anatin'ity vatabe ity? Ao no nofomangatsika n'ireo mpanjaka taloha e. Sokafana ange izy io satria lakamboly fa tsy vatabe araka ny voalazanao. Ka ahoana ho jerena? Aleo fotsiny aloha mijery ohatran'izao fa aza sokafana ka. Hitanao ara fa matahotra ianao. Oka ihany zoko. Tsy matahotra fa andao amin'izay aloha hivoaka ato fa ohatran'ny manepitrepitra be izany atoko. Sady ahoana rongola? Ndry fa inona iky mampitomany anao rongola? Raha teo mantsy tata ry mihaja. Angamba safinonoka mihitsy ny hafaliako. Kely izany ihany ery mantsy izao nikaroko an'ity toeran'ity mba hiatana anay saingy. Indrisy fa tsy mba hiatana amin'izay ny sasarany akory izy. Raha nisy kely foana aza dia ny hafa mihitsy no niadana tamin'izany. Ka ranomasim-pifaliana izany no sa ranomasina alahelo e? Mifangaro daholo izany ry mihaja. Sady faly azy ao no malahelo. Faly satria tsy very maina ihany ny sasarany tata kanefa malahelo koa fa tsy mba hiatana amin'izay sasarany akory izy. Eny ka ataona morongola fa izany ny vokatry ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-karena diso tafahoatra. Tsy fantany anga fa mitsika angeny raha tsy manatsy ny toy ireny. Mihaja. Otra mandre feon'olona sy feona-kiraro maromaro angeza zany. Zaitenao fa tsy maintsy ry maheva izany. Ry maheva? Tonga tia koa ve? Andao angana aloha isitika tsy mba hatikitsy sary ny vongana itsika. Hita eo izay atony. Andao angana. Andao angana rongola fa aza misoso eo anao hotratra eo ihany. Ka aza taritina ohatran'izao kosa ary mihaja. Ka ianao mbola variana amin'ny salasalioko. Hotratra eo ihany mariny. Andao. Eto aloha tsika mijery izay atondry zareo eo. Mangatsika be sato ohatrany mandomando nge ato izany ry mihaja. Sao dia mba mandina ho ahy ianao aloha fa efa ireo mbaravarandreo ngery zareo e. Zany arembe no tadiaviko. Torojainy ankehitriny. Aleo mihitsy aloha iamikaminay eto ambony seza volamena ity fa fahasoavana tsy mihoatra an'izao e. Tsarovy anefa fa tsy ho hafa-maina izay manimbasimba n'ity tango sy fasako ity. Fa tsy maintsy ho faizoko ary ataoko mahalala ny anarako. Izany raha nde mahery tompon'ity toeran'ity. Fa ino izany rabatsy ary feon'izy izany. Asa re Madea. Za koa aza mba tsy mahafantatra ane. Raha nde mahery ho any anarako. Izany tompon'ity toeran'ity ka tsy tiako ho zimbazimbaina. Tsy maintsy saziko izay manao an'izany. Sy rehetra sa manitsakitsaka amin'ity toerana misy ahy ity. Tena loatra ity rabatsy dia nivadika tamintsika ve ny rasany. Asa re Madea. Zay fatiko. Mifona re izay tompoko. Saika anao soronao anao angeny natongavanay. Mifona lako izay torona akory fa ianareo sasa satria manitsakitsaka ka re tompoko. Nazano ahy. Anareo anio. Andao rabatsy andosa loso ty. Andao eto reto. Andato re Madea fa zirozana. Andao. Madea. Lasy nany lefitra hafa ny reny rongola. Ka leo tiako amin'izao ty fa vato be ty dia
tsy ho fahatao ve ireny ry mihaja? Tsy maty akory reny fa misy rivotra azo iainana tsara o ka. Fa andao amin'izay sika aloha anoho ny fanambarana an'izao zavatra hitantsika eo amin'ny fitondram-panjakana no sady aka ny lokana mpanentena rainao rongola. Dia ahoana aloha ilay olona ireo e? Rehefa tonga eto ny solon-tenam-panjakana anoho ny fanamarinana an'ity toerana ity dia tsy maintsy hisambotra azy ireo e. Satria mikasa ny angalatra ny harem-pirenena anie ireo olona ireo rongoly e. Oay, ry mihaja. Ary mbola misy olona hafa mandeha koa ngia any ivelany an'izany. So dia mba hidiran'izany atokoa tsika. Matahotra ry mihaja. So dia mbola naman'ireo koa izany. Raha tokoa io jereko rongola. Ndry to lehilahy. Iza tokoa io? Andraso hoe aiza? Oay, i Dadatoa io ry mihaja. Ay ve, io zany le Dadatoa anao nanafatra anao taty? Izy tokoa ry mihaja. Andray faly be Za koa mba faritoanao anaka. Faly satria tsy nataonao raraka tany ihany ny herim-pondrainao fa hono aloha anaka. Eny ry Dadatoa? Ity tovolahy ity moa zany no izaka. Ny mihaja io ry Dadatoa. Izy le nanafitra sy nanampy hatramin'ny atombohan'ny Zorarazo ka mandraka androany. Ay fe de faly mahafantatra anao koa zany ry tovolahy. Za koa tompoko toraka izany. Ka eny ary izy ahoana moa zany no tokony antsonanareo aloha e? So dia manteniteny foana eto amatsika. Sy antsoinao anay re tompoko mety daholo e. Mbola tsy fantatra mantsy no avy. Ay kosa ngamo zany maninona ka zao no saika ho lazaiko manko e. Nahoana moa raha mandeha miverina amin'izay sika hanao ny fanambarana any amin'ny fanjakana fa nahita tahirim-bakoko iray koa sika dia andray ny loky e. Marina izany ry Dadatoa, sa ahoana koa izy mihaja e? Za ngamba aloha tsy afaka hiaraka aminareo any e. Ndry? Tsy izany fa efa mba sasamiandray koa izao ireo vahoaka sy miaramila eo ambany fifehezako ka niany fa aleo hamonjy azy ireo amin'izay. Tsy ry mihaja. Za koa loatra andeha any raha tsy mandeha any ianao e. Dia ariana any izany ny vola be. Aleo very any. Za tsy hoany raha tsy miaraka amiko any ianao ko. Andao tokoa sy efa zava-malitsony a. Izay no mba hiangaviany amin'isy veko. Eny ka mba mila ihany koa nge ireo namako ireo rongoly. Aso izay mahazo any izany nandritra izay tsy nateo azy zay. Dia tsy handray amin'izay loka ho azo io koa izany ianao. Tsy manaiky an'izany a. Tsy maintsy miaraka aminay ianao. Dia ahoana re izany? Asa? Andao sy efa mba afara fiangaviany an'seny izany. Efa mba nanao sosy nanampy azy ihany se ka izay anao an'izay kely eo kosa ve dia tsy ho vita seka. Eny ary kanefa oka mba ho izay tokoa ny farany. Aza mingavy antsony ianao fa so dia tsy hahavita ny asako indray raha mbola hitongodonginao eo foana. Dia izao izany ny fiara-fiangaviako anao. Oka atao hoe izao e. Aleo mba za indray mingavy anao oriana fa tsy ianao intsony. Ingavy hoe ahoana ry mihaja? Ingavy hoe raha mba misy ihany sombim-pity any aminao dia mio aho fa izay kosa ny ihany mba fara fiangaviako anao e. Ay ve, tsy mila miangavy intsony ianao raha izay ka. Efa voasoratra atao anatiko hatramin'izay izany fa ianao ange ny varimbariany lavitra ka tsy nahita ny ambany maso e. Maizina potitra ny mazava toy ny fanaovan-jiro lava tongotra. Misaotra rongola. Tsy angavy intsony aho fa efa ampy ihany varin'ilay fiangaviana.